afaka 10 taona ny 4 taona tany aloha moa zany a sy ny zavatra misy ainantsika am'izao a io rahantsika mahita io karaha zany ve ny mbola itohy de anahoana ny firenena misy atsika ny tsy fisin'ny asa no ohatra ny raisiko teo fa ianao nge mandeha anao tsy lavitra akory eto a mandeha anao ohatra ny hoe eny Anosiala na eny Tanjombato ianao am'reny faritra misy an'reny zone France reny maromaro nge ny tanora manana diplôme fa mifoha amin'ny 4 maraina reo na amin'ny 3 maraina mandeha milahatra iny sanandro misy moa ny voaray misy ny tsy voaray rehefa tsy voaray ianao zany a de miverina mody indray aloha de miandry ny hoan'ny rapitso indray ihany koa izay midika fa maromaro ny olona tsy anasa maromaro ihany koa ny olona sahirana amintsika miteny zao ny fahasairana ny tena efa mianjady efa raha ny zavatra misy moa ny tontolo fampianarana fotsiny ohatra ny resahako de ny sekoly fikambanan'ny sekoly tsy miankina zao de efa tena nanambara mihitsy a tamin'ny fomba ofisialy fa mahatratratra ny amin'ny 500 isan-jato a ny tany tsy fisoratana anarana ny fialanandarana akoatra ny fialanandarana fa ohatra hoe nisy mpianatra 9 tao amin'le EPP taloha de am'izao fotoana 3 sisao indrindrandrindra moa zany a ny aran'izay de ny any amin'ny tontolo ambanivohitra ary tsy afa-miala am'izany ihany koa ny eto andrenivohitra satria ny eto andrenivohitra ihany koa nge no ahitantsika ny tena fahasairanan'ny olony tsy mandeha lavitra ianao fa misy toerana maromaro eto a ahitana an'izany hoe tena fahasairanana ahitana an'izany hoe tena vahoaka miady a mitady ny hoan'ny androany izany ny dikan'izay de hoe mialafo ny fiainana ary miasarotra ty fitadiavana eto Madagasikara ty ny antony de tsotra tokony miainga amin'ny fahaizan'ny mpitondra ny vahoaka sy manatsara ny fiainan'ny mponina no ahafahana miala amin'izay fahasairanana iainan'ny mponina zay tamin'ity fotoana ity ny antony natonga an'izay hoe ny ena hatrany amin'ny 500 isan-jato zay rahantsika mahita fa niakatra de niakatra ny vidin'ny fitaovam-pianarana ny vidina stylo ny cahier sekolim-panjakana ary moa voaresaka hoe sekoly tsy andoavam-bola misy mantsy ny sekoly tsy miankina de mandoa écolage isam-bolana ny sekolim-panjakana ihany koa am'izao fotoana zao hoe sekolim-panjakana maha sekolim-panjakana anazy tokony ho gratuit zany fa na hatrany amin'ny sekolim-panjakana aza moa de mandoa vola ary maromaro ny ray aman-dreny no mitaraina ao anatin'izany a voalohany indrindra io zany de mifamatotra amina isan'ny mpampianatra ao anatiny ihany koa satria tsy maintsy hoe ny ray aman-dren'ny mpianatra no miantoka ireny mpampianatra frame reny raha tsy diso a ray aman-dren'ny mpianatra no manao cotisation a amina resaka kitay amina resaka vary ho an'ny mpianatra ho anatina cantine scolaire sy ny sisa ka raha ny mpitondra mahay raha ny fahitako azy de tokony zany olana zany aloha no vahana hoe ahoana no ahafahana hoe tena ho gratuit marina ny fidirana any amin'ireny sekolim-panjakana reny ahoana ihany koa no anampiana ireo mpampianatra mba tsy ho vesatra intsony ho an'ireo ray aman-dreny fa tsy hoe hiazakazaka akory ianao a de rahantsika mahita reny natao filoha teo aloha reny araka ny tatitra de hoe sekoly EPP manara-penitra any na tokanana tariby any marina ve ny tena ho lahara-pahamehana amina resaka hoe fanatsarana ny tontolona fanabeazany satria idira kely angamba zay teninao zay indrindra ny amo zany mainga am'le kisarisary trano teo foana mba azotsika le izy hoe misy trano roa eo misy trano ray efa tao anatin'ny efa taona sy tapa moa nisiny zay fisina trano roa zay de io trano roa io a ao anatin'le trano inona ny zavatra tsy misy ao an-trano inona tsisy vary ao an-trano maninona ny olona ao atokantrano tsy hitadiavana fomba ahafahany mamboly vary ohatra raha tsy mihinam-bary izy fa ny atao manafatra vary any ivelan'le trano ho an'le ao an-trano mividy vary zany raha zay malaza le izy mividy vary tsy mieritreritra ny amboly mihitsy fa hoe andao hividy vary hoany de hividy foana ve zany ary le vary vidina tsy hoe vary tsara fa vary mora io mora simba mora lany mora rehetrarehetra rehefa mora zany de mora lany mora simba de any zany le olana anatin'le izy hieritreritra foana tsika de hividy vary fa tsy hieritreritra ny amboly vary ny filana tompoko tsika angamba tatana angamba mahafantatra an'izany resaka hoe pyramide Maslow zany mahafantatra hoe inona ny filana fototra fototra de ny filana fototra de ny politika ankibo
tokony mba voky loha zany farafaratsany vao afaka manao zavatra de mitafy de mitafy salama fa ny olana ny mahamaika ny mpitantana zavatra hafa mihitsy revy hafa mihitsy le ary am'le trano anankiray satria le trano anankiray manara-penitra be nge le trano anankiray le trano faharoa io manara-penitra be le izy building le trano anankiray trano bongo ny lahara-pahamehana ary am'le building no eritreretinao atao am'le trano bongo na ny fotodrafitrasa zay atao eto amitsika range ohatrany hoe mialatsiny fa zay malaza le izy fa tsy de tiako loatra mampiasa ty teny ty fa de zay mo ampiasany de fantatsika oeraoera fampilendalendana fotsiny misy an'izao koa nge misy an'izao koa nge ny tsy lahara-pahamehana no atapetraka ka ny zavatra ao anatin'le trano inona zavatra tsara ao anatin'le trano misy volamena ao anatin'io trano io andao tsika hoe trano bongo misy ronono le filaza le izy misy ronono ao anatin'io trano le trano anankiray nge tsy manana zany ronono zany ao anatin'io trano bongo ihany misy ronono de inona natao avoaka ny ronono ao an-trano de mody mba solotsolona andao tsika ratsy be mantsy raha itena hoe solona po na ataoko hoe solona kiraro le olona raha tsy afaka mivoaka ny trano de kiraro moa ataoninona izy idina ao an-trano ao de alainao ny ronono de omena olona hafa de menao mody mba menao kiraro izy raha aveo fa ny tambiny aty ambadika ndresako tamin'ny malagna izay raha sy diso hoe nahazo vola le mpitantana tany am'le trano anankiray de mody mba tambatambazina aniny raha nahazo roa alina tany am'le trano anankiray izy mody mba meny dimanjato le ao am'le trano mody mba mpahafantarina hoe nahazo roa alina tsika fa hitanareo varavarankely tokony lokony de olokontsika ny varavarankely vola ndramina tena indrana vola roa alina tsika le vola indramina roa alina tsy izy tena no merina an'io fa le olona midy amatrano ao aiza zany no afahana aiza no afahandreo olona reo mamerina an'izany raha tsy misy ny fitsinjovana azy manokana le ary am'le trano anankiray no mibaiko ny ao am'le trano esoritra atao aminareo ty latabatra reo ty fa tsy mety aminareo ty avoay aty aminay ty iverany aty io de solo ihany ty aleo ty solona akalana akalana zany moany aminay le seza madinika re esory ty ino zany ty le fitaovana fampangatsiahana ny réfrigérateur esory tato ty andao solonany de any zany zavatra hitatsika ary zavatra tsy lahara-pahamena eto amitsika no inina hitrikitriana mety io alao andeha amin'io aloha raha tsy ijeny za tsy resaka ny any le téléphérique igny milay iza kosa ilaza fa tsy milay téléphérique mandrainga kosa zay olona miteny hoe tsy milay ny fisina téléphérique eto Tananarivo milay zany fa mifanaraka am'le zava-misy eto amitsika ave sy ny filatsika ave zany le trano zay le tena keo iza no ilaza fa tsy tsara ny misy fahita lavitra ao an-trano le trano bongo atsy na njiro aza tsy misy ao aminy alefa milabozika ary ve zany le fahita lavitra iny fahita lavitra iny nefa novombin'le raika alavy any am'le trano faharoa hoe ity misy fahita lavitra avy eto amitsika andoavana vola ohatra zao ty nindramana vola ohatra zao de ho averitsika le olona ao aza tsy misitraka an'le izy akory tsy ho an'ny rehetra io fa mety olona vitsy no mety hisitraka an'le izy raha hisitraka aza mividy ordinateur le anankiray zany avy any solosaina reo olona ao reo ve mahavita mampiasa solosaina le trano voalohany zany io fa mety hoe ray zany mety mahaisy de ino no tenena lazaina fa tena miasa ho anareo mihitsy zavatra tsisy ilana azy akory nefa netinao tsisy fiatraikany mivantana amin'ny fiainany le izy ny vahoaka de matsapany zany am'izao tsika miteny zao ny zavatra tsy maharaly azy no ndeha hitondrana vahaolana de lasa ohatrany hoe ny marary hafa lo ny marary fanafody kibo no omena ny tanana ny marary ohatrany tsisy idirany resaka tanana fa kiraro mividina ka aiza ho anatiny zany de io nefany ny fetraikan'lay fisina trano roa foana io na tiana na tsy tiana ary ny tena zava-doza de ty ny maro anisa ao atokantrano mijaly fa zara raha misy olona ray na roa ao zay endrika tsika te moa hoe raha mifirena izy de hoe zara raha misy ny mpitantana ny gouvernemanta de ny HCC ny inona ny anankiray ny CENI reo zany mety mahazo tombony ao de adiny mivoaka rehetrarehetra de ohatra le ao an-trano any zara raha misy anankiray sy roa mahazo tombony ao-trano nefa ao an-trano misy olona le fofiry tsika hoe maro anaka zany ao de reny ihany ny mahazo tombony de lasa tsy kombakomba ny fitantanana ny firenena de rehefa misy olona ao anatin'lay tokantrano mamasa amin'ny teny de inona natao
ao anatin'ny otrany keva misy efitra alao ty hidina atsy amin'ny toeram-piavelana atsy atsy any Gabone moa zany andao hidinao Gabone de am'izay tsy miteniteny tsony lasa ohatrany zay ny fomba hita ao anatin'le trano lasa misy raha matahora mandeha ao ka misy ny kely tsy mba mamendro ary misy ny tsindrio falaviny inona ny tsindrio falaviny ny tsindrio falavany e de hoe efa resy efa hita fa midy amatrano ao mbola tsy omena sakafo ndray koa zany ny tsindrio falava hita amin'ny fitantanany firenena ka ny malagasy te todika avoaka malagasy za tsy ny azy zany ny tena antony itenenako an'izany de mba hatsapahatsika an'lay endriky ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao misy an'lay fandeferana lavabe teo efa lavabe ny fandeferana teo efa tsy nikorotana ny vahoaka malagasy nanaiky ny vahoaka malagasy alora nga amin'io ary amboly crise ndray ve matsapan'le fangiry firenena kena malagasy fa so de vao mainka angiry firy kokoa no zao fa raha malagasy raha samy mofaty ihany de aleo maty rapitso toy zay maty an'io nandrasana ihany io rapitso io fa tsy nety tonga mihitsy fa ny hafarany moa zany tonga zao ny famerenana ny fanalahidy ho an'ny olona ao an-trano ny olona ao an-trano de tompo-tsafidy amin'ny zay tia nomen'ny fanalahidy ary aoka olona tsy manao trano roa zay ke le resaka anaty izy le olona zany efa miteny ny olona ao an-trano mihitsy no miteny hoe aleo zay olona mba manana trano hafa aloha efa safidy trano hafa tsy midikiditra am'ty resa tokantrano ty satria ianao mety hijery ny tombontsoa an'le ary amin'ny ary amboatra fantsona zay le tena kemantsy amboatra fantsona amboatra kanaly ianao andefasana ny zavatra ato an-trano satria na tsy ho ara-dalàna zany famoahana entana ato an-trano ny fanarahana ny tao an-trano ange hoe ny entana ao an-trano de tsy mivoaka ny trano raha tsy teny rano be sy ny maro amin'ny alalan'ny solotenany ohatra fa inona nataon'le tompony lakile nalefa ny any ny famoahana ny entana tao an-trano nisy ihany ny zavatra hoe ny trano de tokony mivoy samaraina de midy amin'ny ariva fa magaka tsy mivoy mihitsy ny trano fa zay tian'le tompona fanalahidiny nataony de manaiky zay ny lalàna eto Madagasikara efa ndrasana teto nisy pahay lalàna nitondra an'izay teto lalàna de natao amin'ny be sy ny maro ary aoka azavany malagasy rehetra tsy vaky volo ny malagasy rehetra de mitovy daholo na izy tsy manova ny hasiny maha malagasy ny maha olona ny anjara ndraikitra tazonina na filoham-pirenena ianao na prime ministre ianao na ministre ianao na solom-bavambahoaka ianao na inona na tatsay ianao na mpitariposy ianao na izy ianao tsy manova ny asina maha ianao anao tompoko ny andraikitra tsy hoe samy hafa ny filohan'ny pirenena manana lanja kokoa ny filoham-pirenena raha mita amina mpitariposy ohatra fa mitovy tsisy valaka reo eo anatrehan'ny lalàna na mpitariposy ianao na mpandroaka sarety ianao na mpanao gazety ianao zay ataonao zany de tsy misy fanavahana fa mitovy eo anatrehan'ny lalàna hoe ho resantsika eo ihany moa ny makasika izay ary mbola hoesantsika ho velabelarina ihany fa misy antso antarby tafiditra afaka 10 minitra sa afaka 4 minitra afaka 10 minitra de hiditra ny antso antarby fa ho raisiko kely le teneninao teo hoe ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa malagasy iny isika zany manana ny maha-izy atsika ihany koa ary manana ny mampiavaka atsika sika raha am'izay resaka hoe famahana olana zay eo zany tiana tiako tsendrina hoe ny fomba fisainana raha ny fomba fisainana sy ny fomba fiasa malagasy rehefa misy ny olana de eo le apetraka le hoe mifampidinika mametraka ny ataotsika hoe marimaritra iraisana zany hoentina hitady vahaolana amana zay olana mitranga eo aminao izay ny marimaritra iraisana eto de tsisy afa-tsy ny hoe ny fanarahana izay voalazan'ny lalàna ny voalazan'ny lalàna ma tsy mazava io tsy tokony asinady hevitra intsony de ny fanarahana zay voalazan'ny lalàna zay no tokony rosoana sy apetraka ary ho ajainy rehetrarehetra ao anatiny raha misy ny olona tsy manaja izay lalàna zay de eo no mahatonga an'le hoe misy le fitany ilana misy ihany koa raha miresaka sika fa ohatra hoe ny azakazaka no atao satria hiatrika fifidianana sika zao fifidianana de raisina ohatra hoe ohatra ny azakazaka ka raha azakazaka 100 metatra no ataon'ireo mpifaninana rehetrarehetra misy am'ireo nefa lasa ery amin'ny 30 na 70 metatra mazava ho azy fa manana tombony izy ao anatin'izay ny lalàna mikasika an'iny nefa mazava tsara tsy tokony hisy izay fanomezana tombon-dainy
ho an'ny mpifaninana izay. Ary zay ny averiko foana eto hoe izay no antony iadina mafy am'izao fotoana zao zay ny antony ihany koa anitanana atsika sy ny anomezana fanazavana ao atsika hoe de sanatria ve ny malagasy amin'izao taona 13 sy 14 izao anaiky an'izay hoe tsy fanarahan-dalàna amin'ny baribary izay, de ho sanatria ve isika malagasy izay efa mijaly, izay efa sahirana mitady asa, izay efa mitrongo voaomana araky ny fitenitsika anazy. Raha ny hira moa zany de efa tsy hoe mandoalika etsony ny malagasy am'izao fa tsy mitrongo voaomana efa sady mitrongy mbola tsy homana koa de ho sanatria ve ireo zavatra misy rehetrarehetra ireo no mbola itoy ihany koa ny anazy zany zay averiko foana zay hoe sanatria ve ireo mbola itoy ihany koa raha mitoy zao tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitantana sy ny mpitondra firenena ankehitriny zao. Mety efa tafiditra ny Antsoatarby avy any amin'ny faritra ezantsika ho ampidirina raha ohatra ka tafiditra ry zareo. Miandry ny antso zany isika aloha faneo-kevitra zay mangaretina azy koa zany ny angaretina zany de tsy natao ho ana eto ihany fa ny angaretina de ho andrehetra izay afaka maneho hevitra makasika n'izay rehetra voaresaka teo zay makasika ny fiainam-pirenena. Do mba hijery tokantrano aloha tsika ny tokantranontsika aloha jerena de maty angamba zany na olana amin'ny réseau olana fifandraisana olana ra-pifandraisana tozakely angamba tenen'ny ihany le antso raha ohatra ka tafiditra de miditra rehefa aveo raha ohatra ka tafiditra fa tozakely le teo le hoe isanatria ve de mbola anaiky ihany sika anaiky lembenana ao anatin'ilay fahitana fa efa tsy mandeha araky ny tokony ho itsony ny fiaina tokantrano eto Madagasikara. Ny fiaina tokantranontsika moa zany ny mahameatra ankehitra indray hikarakara zavatra sika eto le famerenana lakile teo zany resaka famerenana fanalahidy mietreritra de etsona olona avy any ivelany ny fanampiana amin'ny fikarakarana azy hoe zay ohatra mba mieritreritra mba hifidy an'izay mba olona hitazona ny lakile ato aminay ato indray de misy olona hafa avy any ivelany mitsy ao mba hampio zay aloha hikarakarana zany rehetrarehetra zany fa tsy vitanay intsony manao an'le izy zay efa fantatra mihitsy le olona nitazona an'le fanalahity ke efa nafantatra hoe am'izao fotoana amerenana azy ary rehefa miverina efa tafiditra ianao miarabanao miarabanao miaraba tompo afaka miteny avy hatrany ianao to de tafiditra faneo-kevitra miaraba tompo efa tafiditra ianao to de afaka maneho hevitra avy hatrany Monsieur Kassim moa. Monsieur Kassim ty avy aty ambanda faritra Diana. Miaraba Monsieur Kassim. Zay ma olo mpanaraka ny raharaham-pirenena zegny am'izao fotoana de mba manana zavatra volagniny eny am'izao angaridy mandalo zao. Resaka misy point manamedy idirana eto ma resaka naturalisation ny Andry Rajoelina na ny fiandrianam-pirenena zegny no idirana voalohany. Tsara marina fa efa nahazo fahaleovantegna tsika tamin'ny taona 1970 nefa taty amin'ny taona 2013 nangataka ny mpanjanaka zegny Andriamatoa Andry Rajoelina ary ny haiko koa izy fa vazaha aminay zegny lazainay fa namitsika vahoaka namitsika ny androm-panjakana ary ny firenena izy amin'izay nangatahana sous-pirenena frantsay zany. Zay natao hoe toetsaina mamoa faty zay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina. Satria ny olo eo ampitondrana ny firenena nangataka ny zo-pirenena vahiny araka lalana frantsay na ny naturalisation zegny tsy maintsy nanao fianarana izy fa hiaro ny tombotsoan'ny Frantsa. Aminay zegny matoa izy nangataka hiaro tombotsoan'ny Frantsa fa tsy mendrika izy intsony hitondra ny Madagasikara. Nagnitsakitsika ny tolo-panafana zay nataony ray aman-drenitsika taloha zegny izy. Tsy anisany modèle ho an'ny tanora mihitsy zegny ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Aminay zegny mangataka ny fagnatsoanan-daharana tsy misy ny candidat izay fidianana eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina tokony miala agnatin'ny laharana ny candidat mihitsy zegny ny takinay ny alany ao anaty laharana ny candidat. Ny point idirany faharoa koa zegny mikasiky ny ACC zay eto fa mitanila tsy magnaraka ny lalàna. Ambarany fa ny ACC zegny ny nagneky ny filatany
Andrajoelina ho candidat. Zay fanambaran'izy tompy fa vazaha ny tenany nefa mbola nikeny ACC any ny filatsara. Zany azo itokisana fa hiaro ny lalam-panorenana. Takinay fandaraharara eo amin'ny ACC. Takinay koa namoana certificat nationalité ny Rajoelina. Izy nanao signé io certificat io. Aminay zay magnitakitsika ny lalam-panorenana koa ny ACC. Satria mbola anisany fiantsokitana ataony koa zegny ny fametrahana zay fanadisoany ny préfet antemerandola zay tokony hitambana zay ohatra izy atsika tamin'ny 2018 nefa tsy noeza fitantanana zegny izy. Efa tsy voany anao ny mahitsy zegny ny ACC. Zany hoe zegny tsy azo itokisana zegny fa hitsara araka ny lalàna zay amin'ny fifidiana zay atao zay ny ACC. Kaseny zay rehetra zay takinay koa ny andravana io ACC io. Miaraka eo koa ravana ny ACC fa solona hafa tsy azo itokisana hitondra ny fifidiana. Ny point fahatelo koa mikasika ny gouvernement zay nanao intérim io. Ny gouvernement io mpikambana zay voatendrin'ny Andriamatoandro Rajoelina zegny no mitondra ny gouvernement io. Araka ny fahitana zegny fa nanao coup d'état institutionnel zegny ny gouvernement. Zany hoe efa tsy légitime intsony zany. Efa mampisefy tany ilana sahady zegny amin'ireo candidat ireo zegny ny gouvernement io. Noho zany zegny tsy afaka hikarakara fifidianana madio ary marina tsy mitanila koa io gouvernement io. Ny gouvernement io zegny mibaiko ny fanakisakanana rehetra zay ataony candidat rehetra na nataony olo tsy fomba ny fitondrana indrindra ny eo amin'ny ara-politique sakanana daholo ny hetsiky rehetra izay atao. Zany hoe zegny tsisy le neutralité de l'administration satria efa hita eo fa ny ministre, ny gouverneur, ny drainy, ny fiscaux efa samy manao pré-campagne avokoa. Tsisy le neutralité de l'administration. Ny point magnaraka idirany farany ma mikasika ny CENI. Efa baribary koa ny lesiko izay nandrefetina ny liste électorale. Mpifidy marobe tsy voasoratra. Ao ny olo maty mbola mpidiry agnaty liste électorale. Misy ny olo amezana carte telo. Sensisa. Mila mangarahara zegny eo amin'ny CENI zegny. Aminay zay tsisy fangaraharana satria na ny cartographie ny bureau fifidianana moa mbola tsy hay. Aiza ny cartographie ny bureau fifidianana tsirairay. Tsy fantatra. Maro koa ny mpanohitra zay nisorona ao anatin'ny liste électorale. Aminay zay tsy mahaleo tegna, tsy manana fahaleovantegna zay ny CENI. Aminay ny jiaby zay. Ary tsy afaka hitokisana na hikarakara fifidianana madio tsy tanila zay CENI. Kafeny zay zay takinay koa ny andravanana ny CENI, takinay tsy latsany Andry Rajoelina agnatin'ny candidat, takinay ny andravanana ny ACC, takinay ny anotsoa ny gouvernement, takinay koa ny andravanana ny CENI. Ye mankasitraka tsika avy any Ambanja nanao an'izay fanehoan-kevitra izay ary ireo teboka efatra ireo moa zany dia mazava tsara mihitsy ihany koa ny voalazany fa voalohany aloha ny mahakasika ny nationalité ananany filoha teo aloha Andry Rajoelina izay mbola nekeny ny ACC irotsaka ho fidina. Ny faharoa ihany koa dia mahakasika ny fomba fiasan'ny ACC izay nitondrany fanazavana teo ihany koa. Ary ny fahatelo ny resaka ny gouvernement tamin'izao fotoana gouvernement ifarimbonana moa no filazana azy. Ary ny fahaefatra dia mahakasika ny fomba fiasan'ny CENI ity fomba fiasan'ny CENI ity izay maromaro ihany koa ny zavatra miseho raha io manokana no ho resahantsika amin'izao fotoana izao satria marina mihitsy ny voalazan'ny solitena avy any Ambanja teo fa maromaro ny olana mifandraika amin'io fikarakarana sy ny fanomanana ny fifidianana io. Ary ny tena zavatra misy ane ny zavatra mitranga ihany koa teto anivony amin'ity fikarakarana fifidianana ity
maromaro ny fampitsonana nataony senia, maromaro ihany koa ny fivorinan'ny arahana tamin'ireo société civile, ny antoko politike, ny firaisamony pirenena sy ny sisa solitenany olotsotra no vorina miaraka no jerena mialoha efa amambolana maromaro taona mialohan'ny irosotsika amin'ity taona ny fifidianana ity fa ny zavatra misy an'ireo tsy fahatomombanana, misy an'ireo tsy fanarahan-dalàna maromaro hita reo fa ny aniseny zany dia mbola ny fizotrany araky ny fomba fiteny malagasy moa hoe ny ataony ihany no ataony. Hitantsika zao reo ny fitarainana avy any ambanja teo fa maromaro ny olona tsy tafiditra ao anatina lisym-pifidianana, maromaro ihany koa ny olona efa maty mbola ao anatiny io karazana ankoatra ny doublon zay efa hitantsika miparitaka any anaty tambazotra tserasera any amin'izao fotoana zao. Nisy fotoana ihany koa efa nanambara reo solitena avy any Toliary fa maromaro ny bureau de vote fictif any amin'ny faritra, maromaro ihany koa ny olona izay tsy tafiditra ao anatina lisym-pifidianana nefa dia tafiditra tsara ao anatin'ny izay tsy tafiditra ao anatin'ny tsy manana kara-pifidianana nefa ny soratra anarana tanatin'ireny nandritra ireny fanisana ireny hoe zatsika horesahana eto ihany moa mahakasika izay seny izay fa iverenako foana lay hoe ny fampanarahan-dalàna dia tsy tokony asiana fanavahana, zany hoe eto amin'ny tany sy ny firenena zany tsy tokony isy izay hoe tsy maty manoto zay. Ny lalàna io mazava, ny lalàna io efa mipetraka ihany koa ka tsy tokony itsony isy an'izay fanavakavahana izay amin'ny fampiarana lalàna satria io fampiarana ny lalàna io anie izay fitanilany izay hatrany anie no mametraka ny olana nisy teto amintsika tamin'izay tantara amin'ny pirenena nanomboka tamin'ny taona 1990 nazahoana ny fahaleovantena izay fampanarahan-dalàna izay no tena itenenana, izay fampanarahan-dalàna izay ihany koa no hijoroana eto amin'izao fotoana izao ho fampafatarana antsika rehetrarehetra any atokantrano tsirairay avy any fa ho fampatongavatsaina ihany koa hoe mbola ekena ve raha amin'izao taona 2023 izao no isika malagasy izay efa miezaka ny miady isanandro miezaka ny anatsara ny fiainantsika, miezaka ny ijery ny ho avy mamiratra ho an'ny taranaka mamparatsika, ekena ve raha mbola amin'izao taona antsika izao no mipetraka izay tsy fanarahan-dalàna izay ary ny mpitondra fanjakana mihitsy no mitarika sy manome ohatra ratsy ao anatin'izay tsy fanarahan-dalàna izay. Efa natsidiky Sylvain teo ihany moa hoe mamenatra ny hoe vahiny avy any ivelany indray no tonga eto amintsika amahan izay olana sy disadisa eto amin'ny tany sy ny firenena zay satria raha ny fahitantsika dia misy an'ilay solitena avy any amin'ny vondrona afrikanina ankoatran'ny sadek efa tonga teto amintsika efa maromaro ihany koa reo efa nisy ihany koa ny fionana tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena hafa ny fampidinika dia zany zavatra zany anie mahamenatra satria isika samy malagasy araka ny efa nyteneniko teo hoe ny toetsaina malagasy sy ny fomba fiasa malagasy dia isika aloha no mila mifampiresaka, isika no mila mivondrona mifampidinika mamaha ny olana miaraka. Efa nanao reny ny FFKM efa niditra antsehatra ihany koa tamin'ny fampiresana ary nanao izay ho afany ireo vondrona iraisam-pirenena ireo. Ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia tokony irositsika ao anatina hoe fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra. Mialohan'ny irosoana an'izay anefa dia tokony mazava ny fitipidalao ary tsy tokony hisy ny fitanilana amin'izay resaka hoe fampiarana ny lalàna izay. Ary averiko foana ihany ny fanarahana ny lalàna sy ny fanajana izay lalàna izay no antony hijoroan'ireo kandida ireo. Ny fampanarahana izay lalàna izay ihany koa no antony mahatonga ny olona any amin'ny faritra, mahatonga an'ireo solombavam-bahoaka, mahatonga an'ireo olom-boafidy maro izay manohana ireo kandida ireo, miombon-kevitra amin'ireo kandida ireo anotrona sy anampy azy ireo amin'izay fanarahana lalàna izay. Tsy midika akory zany hoe tsy roso amina fifidianana
na hoe matahotra fifidianana ireo kandida ireo fa raha iroso am'izay fifidianana izay sika de tokony mazava ny tsipidalao araky ny efa voateniko teo moa hoe ohatra ny azakazaka izy ty ka raha misy ny mangalatra départ ao anatiny a angamba kosa tsy normal tsy ara-dalàny zany a ary isika rehetra de efa mahafantatra hoe iza no andresy iza no resa raha misy no mena tombony ao anatiny zay hoe azakazaka raha manao izay amin'ny lafiny anankiray a ao anatin'izay ihany koa raha ny tiako hotsipihana eto a de ny resaka naturalisation efa nyresantsika teo a fa le resaka momba nyty fanapa-kevitra no raisin'ny ACC ity ekena raha ny fanehokevitry ny pailalàna sy ny rehetrarehetra hatramin'izay a ny zavatra misy ihany koa fa hoe didy tsy azo ivalozana ny navoaka ny ACC amin'ny mahadidy tsy azo ivalozana zay a raha ohatra ka efa manaraka tsara ny voalazan'ny lalàna sy ny rehetrarehetra nahafahana namoaka an'izay didy zay eto anefa de mazava tsara ny voalaza ary ny filoham-pirenena teo aloha mihitsy izay nekena ho kandida moa zany a izy tena ny mihitsy no efa ny aiky fa manana ilay zom-pirenena vahiny izy mazava zany a fa misy a tsy fanarahan-dalàna ao anatiny ary misy fitanilana ao anatiny satria izy tena ny mihitsy no efa ny aiky fa manana an'izay zom-pirenena izay a kanefa iny ny navoaka ny ACC iny izay moa zany no manamarina fa mbola mikorotana be ihany sika lefa nihokevitry ny namana tany ambanja teo moa de nitaky fialana maromaro izy teo fa ny fanalanandreo koa mbola misy zavatra hafa voaresaka refa misy fanalana ny dirako ngamba de mahakasika le gouvernement aloha gouvernement io nge tamin'ny taona lasy efa nahazo alay fitsipaham-pitokisana motion de censure motion de censure fa namboamboarina teo zany ny raha de ohatrany mba lefy ary nisy tsindra ambady tao anatin'izay no ny fahafantarany mpitantana tam'izany ny filoham-pirenena tam'izany fa anisany tsy ahamary toerana azy izany fitsipaham-pitokisana zany de nalamina de izy moa le tompony lakle mezahany nalamina teo le izy de nampanatsony tany amin'ny efitra manokana tany ary tampotampoka mihitsy tampotampoka nampanatsona tany daholo le olona nanao sini de nalamina ny tsena de satria efa misy fahatongava-tsaina ihany zany ho an'ny mpitantana ay idiraka manokana an'ireny solom-bavamboaka reny mba tsy hoe zay hoaly izy hoe mba tsy solom-bavambahoaka mihinana fotsiny hoe ny tokony hoaniny ao an-trano hoaniny solom-bavambahoaka ao an-trano mantsy reny le solom-bavambahoaka le olona ao an-trano ny hanina tokony hoaniny le ao an-trano raha misy mba sakafo milailay zany mba tokony ho tonga ao an-trano de ohatrany lasa misy misalobokomana zany raindray hoanina any sisiny any fa misy ihany ny tonga saina am'ireo hoe tsy rariny kosa le izy ahoana ny mahakasika an'iretsy olona retsy so de tokony mba hitovy isika ao anatin'ny rehefa samy mihinana fa tsy tsika maty voky zareo maty noana ka ny fanalana ny gouvernement io iny moa rehefa miresaka anitsika de ao anatin'ny lalam-pandrenana ny andininy fahatelo am'zato miresaka zay azo ny anteny mera tao a anteny mera-pirenena tao ny mitsipaka ny fitokisana avy amin'ny gouvernement izay mitsangana eo a sy mijoro eo a raha to ka hita fa misy ny tsy fanarahan-dalàna ary ny misy ny tsy fahafaham-pony amin'ny fanatanterahana gouvernement reo ny asa tsy fitezana fitanandraram-panjakana zay zay de rehefa misy tsy fitezana de misy ny zay fitsipaham-pitokisana zay ary raha to ka lany zany le fitsipaham-pitokisana de mazava loatra fa mametraka fialana ilay gouvernement ka raha zao zany zavatra mitranga fanontaniana fotsiny ty nahazo fitsipaham-pitokisana ny gouvernement satria mbola misy anteny mera-pirenena am'izao ametra-pialana amin'ny tenany ve zany ary izy satria izy zany am'izao no sady filohan'ny filoha-pirenena mitazona an'le androm-panjakana maha filoha-pirenena sady gouvernement ka rehefa ametraka an'izay satria ny andininy fahatelo am'zato milalam-pandrenana mametraka zay mihitsy mametraka ny fametraha-pialana izy rehefa tsy omeny ny teny mera-pirenena an'izay fitokisana zay intsony iza no ametrahany an'izay fialana zay izy tenany ihany ve zany ary zay na tonga le hoe ny filohan'ny anteny meran-doolona ny tokony nandray an'io anjara ndraikitra io rehefa ny alina ny filoha-pirenena satria lasa mifangaro ny rano sy ny menaka mazava tsara mantsy hoe raha misy zany ny fitsipaham-pitokisana
am'izao fotoana zao hitany solombabaka tena tsy mendrika fitokisana kosa reto gouvernement reto fa reto angeka mety hiteraka korotana satria tsy ombonana io e de ny tena tena mera-pirenena hoe raha zay tsy matoky anareo zay solo tena ny vahoaka malagasy am'izay fotoana zay ny filohan'ny anteny mieran-do olona no ametrahany an'lay fametraha-pialana zany am'izay fotoana zay fa ny magaka de lazana fa manara-dalàna zany tena ohatra le malagasy samby de tena atondronona mihitsy de tena tsy mahalala ninina le malagasy de ararotina am'zany de zay teneniko zay e raha ohatra ka mahazo fitsipaham-pitokisandreo zao iza no ametrahany an'izay fametraha-pialana zay ametra-pialana amy tenany izy sa ana ohatra le teo aloha ihany hoe andao amboamboarina ty de hoavindray hoe zany ny totom-bola ao anatin'izay hoavindray hoe zany fampanginana ao anatin'izay ka izay no natonga teo hoe indraindray le solom-bava-bahoaka ihany koa ny asan'ny vava re tompoko de roa ihany amin'ny akapobeny na mihinana na miteny zay aloha zany ny asany rehefa tsy tiana hiteny ny olona ray misy ale fiteny vahiny moa lazany amin'ny ankizy kely foana rehefa le aza miteny rehefa misy zavatra ao am-bava rehefa tsy tiana hiteny ny olona ray zany de fanana zavatra izy ao am-bava tsy afaky niteny tsy mety tsy ho fantatra ao zavatra teneny rehefa feno io vavany io ary tena zay ny zavatra am'rake le solom-bava-bahoaka eto amitsika ray fa misy mamahan-javatra hafahafa tsy ny vahoaka kosa aloha tsy mahavita mamahan-javatra azy satria ny vidianany vahoaka azy hiteny fa tsy hihinana le vahoaka rehefa avy eo mba niandry any ahoana ihany makasika an'ity teny efa rariny kosa e ary tany ny vahoaka ny natsapa hoe tena ohatra ny tena maharary anay ty amy fotoana mbola nisy eritaona teo eo tam'ireny ny fitantanany sy ny fijoron'ireo gouvernemanta reo nisy moa zany nanaja tena tao anatin'le izy tao anatin'le gouvernemanta sy niandry an'izay fitsipaham-pitokisana zay fa to de rehefa tsy mahay fanajy sika rehefa tsy be marenina reo de ataovy eo nareo zany fa ny solom-bava-bahoaka ny solom-bava-bahoaka indrindrindrindra izay no everina hanirina no nampiratra mivandravandra de gaky sika ao anatin'le ary mbola reo le gouvernemanta tam'izay na tiana na tsy tiana hoy ny malagasy hoe ny aia tsy evanana ka efa nisy aia tam'izany le olona mbola naiahina tam'izany tsy voazao ange le aia no mipetraka efa tany aloha be an'izao nefa nisy ny aiam-bahoaka tamin'ny alalan'ny reo solo-tenany fa nagaka rehefa avy eo ohatra ny rava samy marina teo le izy ary vao mainky tao arin'iny nanamafy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ireo mpitantana hoe rehefa atao ohatran'izao zao ny fialaminy rehefa menimeniny reo de ataontsika ohatran'izao de vita io milamina io ary miezaka ny mamantsika ny sezany zareo mbola teo aiza moa ny tsirony zany seza zany hangalatra azy atao maika mo fa hoe ny ao an-trano no avoaka hakany ivelana azy atao misy ao an-trano azo avoaka de zany ny zava-mitranga ito amitsika le ao an-trano le mpamoaka nge am'izao efa tsy le raitsono izy efa miandry any ivelany am'izao miandry any ivelan'ny trano izy ndraindray izy mety mandalondalo kely ao an-trano ihany fa izy efa tsy anisany tsy any amin'ny tsony ny fanalahidy fa io fanalahidy io no meny an'izay tiany omena azy lao ianao no mitazona ny lakle fa raha voatry anao no mitazona ty lakle ty de tsy tafiditra ato an-trano ato tsony zay mantsy le ambadiky le izy ny zavatra tokony ataoko ato nefa mbola be de be hitanao ny vilano zao tokony mbola ho alaiko ny fandrina tokony mbola ho avoaka ny volamena ato mbola tokony ho alaiko daholy de nefa tsy afaka mamoaka an'io izy raha tsy farafaratsy mahafantatra hoe iza ny tompony lakle de izy misy nametraka alao menanao ty de izay zavatra hitatsika ao anatin'le izy ny raha nahita nge na io rafitry ny seny io azy efa tamin'ny nisy foana moa fandraisahana zany ihany misy olo tena maromaro ange ao anatin'io fa ny zavanitranga rehefa tena nandeha ny fifidianana tao anatin'le izy de ny solo-tena tsy solo-tena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena no naroso hitantana an'le seny fa olona no tendreny filoha-pirenena
hoe ndao ihany nanao atao mpanaovana an'io zany hoe nikitrano atrano tao ambadika ile izy tam'zany de efa nisy ny tsy fanarahan-dalàna tsy vo zao io misy zavatra mety hoe ampanarahana lalàna izy satria zay no sary tiana ho hitany tiana asehony vahoaka niainga tamin'le zavatra nyteneniko teo hoe ny malagasy isika malagasy ore olona mifo azy e fa tsy ny marina ny lazaina atsika eto fa nytitsika hoeno tsy ny marina ny lazaina atsika eto fa mbola misy fitaka ao ambadika jereo tsara reny nytenen'ny filohampirenena tamin'ny filohampirenena teo aloha reny hoe le titsika hoeno mihitsy zany tsy mamaritra ny fitiavan-tanindrazako ny ohatr satria zay ny titsika hoeno de zay ny nampahenona atsika fa raha ny tena marina raha tena ty any Madagasikara izy de zao ajanony raha mbola tsy tarangizy tamin'ireny raha ny tena ho ajanoko ny tokantrano roa tsy ho any am'le trano anankiray itsony fa aleo ary fa atsika miaraka ato anatin'ity trano ty raha tena ty any Madagasikara izy tokony nasa namaky an'zany imasom-bahoaka hoe zao ry zareo ho ajanoko ny fifandraisana amin'io trano io ho ajanoko ny fifandraisana amin'ny mponina ao amin'io trano io fa iza de hiaraka amitsika ato am'ty trano ty ahoana ny atsara sy aplay an'ity tranotsika ty fa tsy zay ny nataony de amaritanareo ny fitiavako an'ity trano ty ve ny fandehanako ary am'ry trano io mba nisy mba zavatra mba mahasoa ihany any fa tsy mahasoa atsika fa mahasoa azy zay le ora anatin'ny lay de ny toyiny moa de hoe eo am'le ndresahany teo hoe tokony ravana reto ravana ny antoka isi ny fandravana ara-dalàna de ny fanarahan-dalàna arahana ara-dalàna zavatra mitranga ka ho anareo izay miaino an'izao fandarana zao mijery an'izao fandarana zao aoka isika anaraka iny koa fa anaraka akaiky ny fiainam-pirenena marina fa samy sahirana daholy fa isika le sahirana io misy manararotraka iny fahasahirana atsika ary misy manitsakitsaka ny atapindony asany mahamalagasy atsika raha ohatra mantsaka ny olona anankiray manana zo-pirenena anankiroa ka raha vao isakisaka ny atapindohany azy ny mahamalagasy azy ka manana zo-pirenena hafa izy mbola manana asina hafa akoatra ny mahamalagasy azy zay le hoe ianao tsy manapidiny de rehefa tsy manapidiny ianao de tratrambe manaiky eo rehefa avy eo zay tiany atao aminao eo de ataony satria any aminy ny fanalahidy le fanalahidy nefa zao efa miverina ty amitsika tsika vahoaka raha ny tena marina misy mpitatana ihany moa eo napetrapetrany fa asa ara-dalàna ve fitazonandreo an'ny fanalahidy mety tsy ho arak'izay le izy fa isika zany no mila tonga zay aloha miraharaha fiainam-pirenena ndao raharaha ina aloha le fiainam-pirenena andao raharaha ina le fiaina-tokantrano fa tsy hijanona fotsiny hoe voahidy ato de aloha zany mangina de aloha zany fa miala tsiny tsy te ho tonga am'ty fa resaka trano moa nytondrako ale izy de etoko am'zany miala tsiny tsy sanatriny zany ho tonga hatrany amin'ny fivoanana ambaravarakely ty tantary ty fa ny olona rehefa hidinao atranao tsy maintsy hitady ny fomba hivoany ao izy na amin'ny fomba fifampiresahana zay nety ny Gaëtan Andretsy lavitra hoe ndao aloha fampiresaka ohatry mamendra be zany eo ny olona avy any ivelany no tonga ao atokantranonao de andamina ny fiaina tokantrano ohatry mamenatra zany rehefa hidinao ao reo olona reo rehefa tsy ho vitan'ny fampiresana any sanatriny zany ve de ho tonga hatrany amin'ny fampiasan-kery hoe ovakina ny varavarana hopitsohana ny varavarana aoka tsy ho tonga any am'izay fa ny fanalahidy ao atrano zao eto atrano ny fanalahidy zao fa tsy nety'le olona voaka any ivelany amin'ny trano faharoa fa eto atrano ny fanalahidy zao ka vao ny trano vao ny trano de aloha mifampiresaka ataovy resaka mazava izy io fa aza ataoko maizimaizina sy hoe maka efitrano manokana any nareo fampidinanareo ale izy de nareo saminareo ihany manao an'le fandaminana fa ataovy fandaminana ary ny ekeny rehetra ataovy fandaminana madio tsy misy tombo tsy misy hala tsy hoe sasany moa fiteny atserova namanazy efa nerasera amiko angamba fa tenin'ny papanay izy ty hoe tsy hoe ny sasany ovikovoana ho afa-jaza ny sasany lambolambona anao kambana tsy mety zany fa atao fitondrana tsy mitanila izay nyresako teto maliny mahakasika ny resaka etika politika ny fanajana ny resaka rariny ny fijoroana amin'ny andraikitra aloha zany mialatsiny amin'andriamato filohan'ny atemberandoolona fa
ireny de efa tsy etika tsy ao anatin'ny etika politika reny le hoe enao miala ny anjara andraikitrao mijoroa amin'ny andraikitrao ianao raha tokony hoe tam'ireny zany reny zao de efa endrika isy olona fitondrana goragora eto amintsika sy ny tsy fanarahan-dalàna eto amintsika hoe ka izay indrindra mantsy no io zany tokony no hoaitsika rehetrarehetra hoaitsika malagasy rehetrarehetra isika rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra isika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any io zany tokony hoaitsika zany aloha voalohany indrindra manavaka hoe ity olona ity ve tena satria iroso amin'ny fifidianana sika zao ary zany ny antony zao hoe iresantsika eto zao fanomanana zay fifidianana madio mangarahara sy ekeny rehetra zay de eo indrindra ny tokony ho fantatry ny olona rehetrarehetra hoe ity olona ity ve araka ny teneniko teo olona natao hitondra fanjakana sa olona limpivoarana zay zany fanontaniana goavana apetraka amintsika tsirairay avy any amin'izao fotoana zao ny alohan'ny irisotsika amin'izay de misy Antsotarby misy Antsotarby tafidy zay ihany koa ao avy any amin'ny faritry Sofia iny any Port Berger izy io ampidiritsika avy hatrany raha ohatra ka tafiditra ry zareo ampidiritsika izy rehefa tafiditra eo zany makasika ny oui salama tompoko ye miaraba anao ndao ary to de entiny fanao fa miandry an'ilay tamberipeo miandry le retour fa afaka tonga de miresaka salama tompoko miaraba anao efa tafiditra anao salama tompoko aza miandry le tamberipeo to de entiny fanao Emmanuel avy tia Port Berger ty amin'ny faritra Sofia olo-tsotra tompoko Emmanuel avy tia Port Berger mahakasika indrindra ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao aza miandry le tamberipeo fa to de toizy foana tiako asina resaka mahakasika le fifidianana toko ho anay aty amin'ny faritany aloha dia miombokevitra tanteraka amin'ireo candidat 12 izay manao ny fomba rehetra izay hirosona ao anatin'ny fifidianana madio mahita taratra aloha zay vahoaka zany fa tsy midika akory hoe fahatahorana any candidat Andry Rajoelina zany no fanaovana fitakina amin'ny rosona amin'ny fifidianana madio fa midika ho fitiavana tanindrazana satria ny mety ho fiatrehantsika ny fifidianana amin'ny 9 novambra io de tsy ho tonga any amin'ny tanjona zay eritreretina hoe hitondra vahaolana ho an'ny Madagasikara na hitondra fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy fa ny mifanohitra tanteraka amin'izay ny zavatra misy satria raha ny fahatsapana azy misy ohatra anankiray omeko atsika vahoaka malagasy misy zany ataontsika hoe ny lalao baolina kitra zany zay ifanandrinany Barea sy PSG ekena fa matanjaka ny PSG azo ny ato fa mety tsy andresy azy ny ekipatsika Barea kanefa rehefa napetraka ny arbitre tsara ny lalao de ny coach Roro no apetraka eo itsara le match zany hoe lasa arbitre zany hoe ifanandrina Barea sy PSG de ny coach Roro no arbitre de hidika ve fa fahatahorana ho an'ny PSG raha mitaky izy ny fanoloana ny arbitre io satria tsy ananany toko mihitsy io arbitre mpitsara ny lalao baolina kitra io satria voalohany malagasy Roro efa mpanazany Barea Roro de hipetraka ho arbitre nampitsara ny match zay fanadrina PSG sy Barea de tsy hipetraka belibe satria na de matanjaka manahoana raha PSG rehefa tsy atokisana mpitsara io satria raha le filazantsika zay hoe didy tsy azo ivalozana zay tenin'ny arbitre eo de tonga am'le hoe didy tsy azo ivalozana ihany koa ny mpitsara ny fifidianana de avy amin'io zany mahatonga ny ireo candidat 12 am'izao mametraka ny UAIA io satria tsy azo eritreretina mihitsy zany hoe fifidianana madio raha mbola UCN sy UHCC io satria hitatsika reny fanarahan-dalàna reny de mbola sa zany no miaro ny
Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo tsy fanarahan-dalàna zay ataony. De mbola ireo mpitsara reo ve no eritreretintsika hamoaka ny didim-pifidianana. De hoe eritreretintsika ve tena hoe ireo fifidianana ataontsika aty fotony ny ho tonga any amin'ny CENI sy ACC ary tena hoe résultat zay no eritreretintsika ve ny zavatra izy. Ny fahitana azy aloha zao za mavoaka malagasy sy maorotsotra ny tena koa dia efa tsapany zao fitondrana zao zany fa raha hiditra tanteraka ao anatin'izany atao hoe fifidianana madio zany de tsy azo hoe eritreretina mihitsy ny andreseny zany Andry Rajoelina zany. De zany mahatonga izy ireo zany manao ny fomba rehetra tsy maintsy hidirana amin'ny fifidianana amin'ny 9 novambra ho avy zao satria efa mipetrapetraka zany paikady fangalaram-bato zay ataon'izy ireo. Ohatranay aty amin'ny faritra Sofia mbola tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra no nahitana zany Andry Rajoelina zany. De ho avy indray ny fampielezan-kevitra de ho tonga eto izy amiko na izy ho tonga eto ara mety ho menatra zany. De zany ve hoe ina indray no lainga hoentina andresena lahatra ao anatin'ny 5 taona. Na fitokanana zava-bita iray ara tsisy. Ohatran'ny eto Port-Berger zao ny terrain natao ankoro mijanona ao. Ny CEG mipetraka eo efa raha tena hoe tombontsom-bahoaka nanaovana an'le CEG efa karaha ohatrany efa vita lokoloko izy ao tokony efa nampidirana mpianatra tamin'ity. Misy bazary ao efa 3 taona no vita tsy mbola mitokanana mihitsy zany io bazary io. Zany hoe aminay zany tsy fitiavam-bahoaka le izy fa araka ny fomba fitenin'ny zareo moa zany hoe oeraoera angambany azo ilazana azy. Ka aminay zany ny mety ho firosona amin'ny fifidiana amin'ny 9 novambra ho avy zao de tsy hitondra vahaolana ho an'i Madagasikara satria zao nataovitsika anaty eritreritra ny vahoaka efa mangidy ny mahazo azy amizao. De ho terena ve hoe tsy maintsy mbola Andry Rajoelina indray ny tonga amin'ny 5 taona na zahay zao raha mba anisany niakatra ery amin'ny 13 mai fa tsy anaiky an'izany. De mba hisorohana an'izany de ataovy zay marimaritra iraisana hidirana ao anatiny fifidianana madio. Tahaka izay ny fandraisana anjara ataon'ny fandarana angaretina avy ety amin'ny faritra Sofia Port-Berger makasitraka tamin'ny fandraisana to. Makasitraka ny Emmanuel avy any amin'ny faritra Sofia avy ao Port-Berger. Netiny teo moa le saritsarim-baolina teo de ngamba tonga de hotoizako kely amin'iny aloha le izy hoe PSG sy Paris moa nitondrana le izy teo fa ny hitondrako ny saitsika ngamba de ohatrany hoe mety ho azo heverina ve ny andraisan'ny la Frantsa anjara amin'ny Coupe d'Afrique des Nations na ny CAN. Hoe anao CAN zany i Frantsa satria raha hitantsika zao ny Frantsay dia anisany manana mpilalao matoditra izay mizaka zopirenena Frantsay fa raha ny firenena viny de na izy metisy zany hoe safiotra na izy tena afrikanina mihitsy fa nangataka zopirenena Frantsay. De rehetra zay zany zao de azo atao ve zany moa ve zany idongy zany la Frantsa hoe izahay koa anao CAN hanaiky an'izany ve ny fédération ny baolina kitra eto Afrika anaiky an'izany ve fédération ny baolina kitra maneran-tany tsy anaiky izay man tsy midika akory fa aka zay nge afrikanina misy 3 zay reto afrikanina daholo fa sangy hoe zay mizaka zopirenena Frantsay ary milalao ao amin'ny zay koa masy anankiray ny mpanao baolina kitra tsara ny mariana misy safidy atao rehefa miditra ao anatin'ilay ekipa A. Raha ohatra zanao manana firenena anankiroa zany hoe manana double nationalité de misafidy ianao hoe iza no iarahanao ilalaovana. Raha toy ianao ka miaraka amin'ny iza zao ny Paris zao PDB ny zaka zopirenena Frantsay sy mizaka zopirenena malagasy Thomas Fontaine ohatra ry iza koa ry ty mpiandry Morel reny zao fa izy nisafidy Jérémy Morel nisafidy ny iaro ny voninahitra Madagasikara izy ka malaka tsy afaka miditra ao anatin'ny ekipa Frantsay tsony Morel rehefa nisafidy na malaka. De ohatran'izay ihany io na tsy ny atleta mpanao baolina kitra za fa PDB mpanao tenisy zaka zopirenena Frantsay de tsy hoe niaro rehefa hitanao hoe anarana gasy be fa ny saina eo saina Frantsay. Retinao amin'ny resaka ohatra zay moa izy de mazava be zany misaotra anao namana Emmanuel nataona izy resaka saritsarim-baolina moa fa resaka CAN zany zao tsy hoe misy olona avy any de milaza izy fa zay sady Frantsay no Togolais na zay sady Frantsay no Nigériana de izay zany efa any Frantsa zay fa izay zany zopirenenay Togolais anay efa nelanay
de mbola ilaza ianao hoe zay anao kanina tsy mety zany. Ny faharoa de eo amin'le aia mantsy sika zao nahita tamin'ny lalao nosy voaingana ty zavatra ty tamin'ny lalao nosy zao de nisy an'le lalao baolina kitra famaranana lalao famaranana teo amin'ny Barean'i Madagasikara sy ny zareo Réunionnais. Nisy baolina saika maty de tao amin'ny filoham-pirenena teo aloha mihitsy moa ny sary no nitodika tam'izay. Nitsamboatra be izy fa le fitsamboaran'iny move fitaintainana satria saika maty tany amin'le Réunionnais baolina sa hafaliana satria saika matin'ny malagasy ny baolina. De jereo fa naisika zany sahirana aiza kosa tena saika nitsamboatra izy faly izy fa saika nafaty baolina sika malagasy. Ahoana ny ilazana ho an'izany fa zay tokoa le izy angeka ka anazy daholo angereo ary ile fifangaro tombotsoa eo amin'ny fiandanina ara-pironana izy fiandanina ara-pironana fiandanina sy fironana iny no anisan'ny mahatonga an'lay aia eto hoe so de mba tsy ara-dalàna ary izy amin'io raha anatin'le club zany izy raha anatin'le équipe nationale moa zany le mpanao baolina izy angefa milalao ao amin'ny équipe frantsay tsy afaka raha ny tena tsy afaka tahaka ny Zinedine Zidane Zinedine Zidane de algérienne fa nisafidy ny iaro ny voninahim-pirenena frantsay ary ny ratsy iza moa nilaza fa tsy nahay Zinedine Zidane iza moa nilaza fa tsy nilany Zinedine Zidane ny algérienne raha nanao kanina ohatra nanao mondial fa izay no fitsipika de izay lalàna tsy mahazo miditra ho mpilalao ao amin'ny ekipan'ny Algérie tsony izy na de algérienne azy safidy io ary tsy niterena izy tsisy ngamba mbola fanerena hoe ianao tsy maintsy mandeha makaty fa safidy io ka zay indrindra ny antony zay indrindra azafady manapaka tena zay indrindra ny antony nytenenako hoe ny fanontaniana goavana mipetraka amitsika iny zany de zao hoe manoloana zao zavatra misy rehetrarehetra zao de hoe fanontaniana miantefa amitsika rehetrarehetra manaraka sy mihain'ny fandarana sika rehetrarehetra manerana ny nosy ihany koa hoe raha izao sarisary misy ny zavatra misy eto zao ve olona ohatry ny ahoana zany no tsara ho apetraka hitantana sy hitondra Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka. Olona vonina ampandrosany Madagasikara, olona vonina hitondra ny fanjakana anandratra avo ny firenena malagasy tafiditra ao anatin'izany ny ampopirenena araky ny efa resantsika omenombeny tafiditra ao anatin'izany ny hoe fiandrianam-pirenena olona vonina hiaro an'izay ve no eritreretintsika hitondra ny fanjakana ny tany sy ny firenena sa hoe olona liana fahefana liam-pahefana satria raha ny zavatra misy am'izao ange raha ny zavatra misy ny ainatsika tao anatin'izay 5 taona mahery 5 taona latsaky zay ne aiza ho aiza am'izay ny sary hitatsika anjaratsika mamaly azy raha ny zavatra misy fotsiny ny resahan'ny namana Sylvain teo ny hoe efa nisy ane ny fotoana teto amin'ny tany sy ny firenena ny rosoa ny solobavambahoaka maromaro tao anatin'izany ary ny tena maronisa tamin'ny nanonsonian'io fitsipapitokisana ny prime ministre sy ny gouvernemanta tamin'izany fotoana io ane ka ny solobavambahoaka fomba ny fitondrana tamin'izany nisy antony matona nanao an'ireo sonireo reo solobavambahoaka ireo teny amin'ny lapa teny Tsimbazaza nisy antony ihany koa mato ny filoham-pirenena izy tenany mihitsy no nampiantso anireo solobavambahoaka ireo minitra vitsy ora vitsy taorina ny nanaovan'ilay sonia hoe ametraka ny fitsipapitokisana nampiantso anireo solobavambahoaka ireo tamin'izany fotoana zany efa nyresantsika teto ihany koa fa minitra andro vitsy taoriny zay de iny reo solobavambahoaka ireo fa nisitona ihany koa izay sonia nataony zay inona moa ny antony nametrahan'ireo solobavambahoaka ireo ny fitsipapitokisana tamin'izany fotoana teboka 3 mazava tsara raha ohatra fitiantsika le izy
Ny teboka voalohany a de ny tsy fetezana sy ny tsy fahaizana mitantana teto amin'ny tany sy ny firenena. Io tsy fetezana sy tsy fahaizana mitantana io a de niteraka olana maro io. Teo ny resaka olana jirama, teo ny resaka rano a, ny resaka ny sosialim-bahoaka sy ny rehetrarehetra tsy tenenina intsony. Ny teboka faharoa de ny fampifangarona andraikitra. Mazava tsara ny andraikitra, eo ny fahefana mpanao lalàna, eo fahefana mpanatanteraka, eo fahefana mpitsara. Ka ny mpanatanteraka tamin'izany fotoana izay fomba fanaony zareo mo tamin'izany fotoana no nijabaka amin'ny fahefana ho an'ny mpanao lalàna, ka io ny tsy neken'ny fahefana mpanao lalàna hoe andraikitra tokony ho raisinay zany a, ko maninona no idiranareo. Ireo zany no antony a nidiran'ny solombavambahoaka tamin'ny anatin'izay hoe fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta tamin'izany fotoana zany. De anjaratsika no mijery hoe iza zany ny tena liana fahefana, iza ny tena tokony hoe hitondra ny ity firenena ity a, iza ny tena hanavitra ny firenena malagasy. Hoe zana ho ampitaina amintsika ihany mo ho toizatsika ny fandarana rehefa aveo, fa isento kely aloha sika amin'izao fotoana izao.
Ny angaretina araky ny fanitenena teto Omaly dia angaretina ho an'ny olom-pirenena indrindra misy matsy miteny hoe nganaovana angaretina mihitsy satria tsy lany tsisy resaka tsy lany le angaretina fa angaretina ho an'ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny tany tanjalana ary tsy izahay irery akory no midongy sehatra eto fa misy olom-pirenena be dia be any te hiditra aneo ny heviny ihany koa isan'izay ity namana avy any Tomasina ity mangetaheta fatratra mba hitondra ny heviny ny fahitany ny raharaham-pirenena ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao omena sehatra izy raha ohatra ka efa tafiditra ao amin'izao fotoana zao. Efa tafiditra ve sa mbola tsy tafiditra izy? Raha mbola tsy tafiditra izy tafiditra ve ilay any amin'ny faritra Tomasina? Mandra-patafiditra ilay namana any Tomasina dia toizako kely ihany ny resaka teo makany amin'ilay resaka fandaminana eto Madagasikara moa zany ny ho an'ny hisiany fifidianana madio sy mangarara ekiny rehetra rehefa miresaka tsika hoe rehetra tsy anavana ndao ary afaka miditra anao afaka miresaka avy any Tomasina maheno efa maheno anao tonga dia eto ny maheno nareo amin'ny plateau Côte-d'Ivoire eto Tomasina tonga dia eto ny faneo-kevitra fa aza miandry tamerim-peo zay ty Tomasina ny zavatra tena mampanahelo anay amin'izao dia tena promesy tsy manaraka ny zavatra misy ny zavatra ataon'le fitondram-panjakana amin'izao tsy raha tena anao service tena GPT-ny amin'ny Andry Rajoelina ny zanakay mahazoro io classe 2019 promesy izy fa horangazena ny zanakay hatramin'izao ny zanakay tsy norangazena zany ve zavatra mbola hoe hoentiny eto ary amin'ity resaka nationalité ty maninona ny zanako mifantatra hoe fitiavako ny zanaka nefa ny zanakay nanompo anao tsy namenao rangazement mba raro ve zany aiza misy efa bazava ianao dia mbola hitondra ny tany sy ny fanjakana vidim-piainana manao ny ataony ny eta tanàna manao ny ataony dia mbola ho raro ve fa dia tena mba mangatraka aminareo zay alomba gasy mitovy aneny hitondra lelafinay mifaladia fa aoka dia aloha sina mifampiresaka mifampirahanina fa tsy asa raha mbola hoe ho ampiana 5 taona zao zavatra ao vidim-piainana efa manao ny ataony fandrimpalemana tsy milamina zay tia natao amin'ny ACC ny efa anazy dia mbola inona ary dia mbola fampandrosoana ve no atao tsy fampandrosoana zay aminay ka mangataka izay zaranay ary zao hoe angaretina zao miditra eto zay ty amin'ny faritany satria malahelo aiza nahitany zanakay 40 million vao horangaze ho tafiditra mpiasam-panjakana dia mbola ompiana 5 taona ho galera tena tipy aminareo amin'ny plateau zany amin'ny atsika angaretina fa tsy rariny tsony tena tsy rariny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto fa tena marary hoe eritrereto roa taona tao ny karamenao tsinona ary mbola aty sariny zany mivoaka tamin'ny zany promotion sur le drapeau zany fa tsy atsipinay ao aminareo zaranay mba misy an'izao angaretina itenena anay ny alahelonay ny tratrano mandeha ny ataony ao Antananarivo ao mibeny tanàna tsy rariny zany fa dia atsipy zay fa makasirikatsika nino fa raha mba azo atao mbola hiditra ihany fa misy namana koa hiditra avy eo mbola tsy eo moa izy fa makasirika tompoko misaotra ny olom-pirenena avy any Tomasina iny makasika an'izay le anao tomoa zany resaka amin'le resaka trano foana ihany misy olona manolo tena ao an-trano iambina ny tanàna dia takina vola izy rehefa avy hoe zaho raha te hiambina ny tanàna ary ianao dia mandoha vola aty amiko satria zany tompo mifanalahidy mba ahafahako mamono trano ivoanao any ivelany any ivelan'ny trano eo ambavahady dia mandoha vola aty amiko ianao ny tombo le hoarovana nefa amin'io le trano ihany raha ny tokony ho izy hanakarama olona aza ho atao dia maika moa fa misy olona hita fa vonona eo tamin'ny nabe resaka moa tamin'ny fetim-pirenena voalasa voangena teo ny hoe fampandraisana anjara ny tafika frantsay amin'ny matso teo Mahamasina
ohatra le mpiaro an'le trano ary am'le trano faharoa no atsona ampiseho hoe izahay ny tena zay koa manana traikefa izahay tena enjana be am'zany fiarovana trano zany a fa nareo eto a tsy de mahavoa ary mety endrik'ilay mialatsiny fataoko anaty farangisosina ity a ohatran'ny hoe démonstration de force jereo tsara fa na le trano voalohany azy rariny ve rahandeha raisitsika zany fa le ataontsika saritsara eto Madagasikara ihany le satria andray toerana ataontsika toerana hafa e ny le trano anankiray ao Paris ny trano ray eto Antananarivo de le olona avy any Paris midonga ny trano ny tany etsy Analakely zany hoe anazy ohatra io tonginy ny trano eny Ambohimanarina anazy io tonginy ny tany etsy Ambohitrimanjaka anazy io nefa izy any Paris a mitovy tsisy valaka am'zany ny zava-mitranga sy zava-misy am'le resaka Élysée Pars rariny satria le olona le olona mitazona le fanalahita ngeo a manao trano roa e tsy maty antoka am'zany izy na an'izy io na an'izy na an'le any Paris na an'le eto Antananarivo aizany izy zany hoe tonginao fotsiny zao tanin'olona zao tsisy mahasamiteniny rehetrarehetra fa de mijerijery fotsiny ary io vao marina tsara mihitsy tao amin'ny fehikevitry ny vondrona iraisam-pirenena ny ONU a ny makasika an'le hoe mahataniny Madagasikara andreo Élysée Pars reo fa samy mangina daholo samy tsy miteny daholo ka isika eto Madagasikara azy ahoana moa no ahafahany hafa miteny raha isika tompony aza tsy sarotiny ny tompony aza tsy sarotiny ka inona moa ny ahasarotiny inona ny idirantsika amin'io raha antaniny sika hoe an'izy io de vavavantsika anyretsy le tany any Madagasikara le tany fa izy tompony aza tsy sarotiny ny filohany aza ve sady mizaka le zom-pirenena an'le lazana fa miady an'le tany aminy de ahoana moa no andeha anomezana tsiny tsy azadonareo tanin'olona oe iverenantsika eo ihany namana sy zay mahakasika zay satria any amin'ny lafiny sosialy sy ny fampananana asa sy ny resaka kolikoly a sy ny resaka etra moa zany tena nampitaraina an'le namana teo misy tafiditra ihany koa ny antso avy any amin'ny faritra hafa ny faritra itasy ampidiritsika vetrany raha ohatra ka tafiditra izy etoko ex-chef de région ny faritra itasy ihany mba hitondra fanehoan-kevitra zany a mahakasika ny toetra raha-pirenena ity ny anomboako ny resaka gamba dia mahakasika ny senisy nisy fotoana zany a izay tao an-trano a zavatra niatra tamiko mihitsy ty izay tao an-trano a olona dimy mianaka dia tsy voasoratra rehefa nakany amin'ny fokotany nanao réclamation tamin'le andiny voalohany iny a dia teo amin'ny 10 minitra teo nijanonako tao amin'ny fokotany dia nahatratra teo amin'ny olona 20 isa teo zany zahay a no tratra ny kamitovy dia niantsony tompon'andraikitra voalohany a zany tsy hoe tompon'andraikitra voalohany zany fa membre amin'ireo seni ireo a dia nanomaintrahako fanontaniana 2-3 dia tsy voavaliny olo izy fa ny zavatra nataony dia ny hoe manaova fitarainany a dia averen'indray mandeha ny fisoratana anarana dia natao mola izy ireo olona niaraka tanikireo a nitsifitsifitra satria ny fotoana na ny verenany a ny ananaovany amin'izany a dia tsy isy satria misy amin'izy ireo mpiasam-panjakana any iny zany faharoa rehefa niresaka tamin'ny tao amin'ny fokotany tao a dia nilaza izy ireo fa teo amin'ny 700 teo zany a ny fienany raha miohatra amin'ny lista fifidianana tamin'ny 2018 eo zany mampametraka fanontaniana hoe nisy olona ny findramonina be dibe sa nisy olona maty be dibe sa tsy fantatra mazava raha mba ohatra ka mitovitovy lay isa dia mba azo ny atretany hoe nisy ny voaka nisy ny niditra dia mifanantsahany reo zay zany a no mahakasika ho resahako mahakasika ny senia dia raha maheno a moa ny tompon'andraikitra ny senia zay mifampiresahako tamin'izany satria membre ny senia bureau ny dokotera zao no mifampiresahana dia
misy fanontaniana tsy voavariny fa de hoe olefako any foibe za mosaka anao vazivazy hoe ngamo tsy ianareo ny foibe point mahakasika an'iny mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna indray a indrindrindrindra ny olona zay miresaka hoe mahakasika ny filoham-pirenena zany ny taratasy mahavaza azy a de tsy manala mihitsy ny mahamalagasy azy mariny zany fa ity zany misy fanazavana tsotra angamba mety ho azon'ny olona rehetra na ambony vohitra na ambany vohatra zao le izy misy olona fombatsika malagasy moa ty manao hoe didy miafina dia mety misy tsy fanarahana eo amin'ny zanany ataontsika hoe roa na telo a de manao didy miafina izy a de apetrany ny didy miafina iny hoe ianao a rakoto zanako zanaka mivady a de tsy afaka mandovanay manakery iny rehefa mandeha ny procédure rehetrarehetra mahakasika an'izay fa ampanakery ny lalàna iny misy zany ny lalàna mivoaka fa na inona ho resana de zanaky izy mivady foana io olona io fa kosa ny lalàna dia tsy afaka mihitsy mamela n'ilay olona andova ohatrohatran'izay zany le sary hoe mitombona mihitsy ny olona hoe tsy manala mahamalagasy azy a fa kosa ny lalàna dia mitovy amin'ilay teo hoe tsy mamela azo mihitsy andova ary tsy mamela azo mihitsy a ilatsaka ho filoham-pirenena ka izany dia midika fa mifandray mihitsy zany no hoe tsy fanarahan-dalàna ataony seny mahakasika n'ilay kandidany Rajoelina ampifandraisika amin'ny fiainana andavanandro ny tsy fanarahan-dalàna satria ny andavanandro mpiainan'ny olona amin'izao fotoana zao ho antsika izay mahita eny amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiarahamony eny dia miazakazaka be ny atao hoe tsy fanarahan-dalàna inona ny antony raha mihaino resaky ny olona ianao a dia miainga avy any atampony le izy satria misy taratra ao voalohany indrindra aloha amin'ny gouvernemanta vao tsy ela ngamba hitatsika tatoato a de misy tsy fanarahan-dalàna mahakasika ny ataony eo amin'ny gouvernemanta ao zay tsy laza fotsiny a ohatra ny resaka fananatany zay ny manomoahana loty iza moa no mibaiko iza moa no mametraka ary amin'izao fotoan'izao de ohatran'ny fanararotana ilay tsy fanarahan-dalàna satria ny olona nametraka azy tao ara zay filoham-pirenena manao ny tsy mety a tsy manara-dalàna dikan'izay zany a reo olona apetrandreo zany a be dehibe no tsy manara-dalàna ohatra fotsiny ohatra zay ary ny fandraisiko ihany amin'ny andavanandro mpiainan'ny olona satria maheno azy ao mba mihaino radio isan-karazany ihany miazakazaka ny fanaovana ramble mety hiteny olona hoe inona ny ifandraisany zany amin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena tena misy ifandraisany tokoa tompoko satria ny olona teo aloha nametraka an'ireo olona tompona ndraikitra manao an'ireny tsy fanarahan-dalàna amin'ny resaka ramble reny a dia ny tsy manara-dalàna mazava ho azy fa ny olona zay manantanteraka sy mampirisika ny olona amin'ireny a de azo lazaina ihany koa hoe tsy manara-dalàna ity misy santionany anankiray tsy afaka ny anonona anarana moa fa de tena nahita mihitsy ny tenako raha nyresaka tamin'ny tompona tsy tompona ndraikitra moa fa olona ambony ihany a zay tsy nanara-dalàna tamin'ny zavatra anankiray nataony rehefa nanontaniana izy de hoe baiko a mba io ny azo tany amin'ny tompona ndraikitra voalohany tamin'izany ny filoha Rajoelina mbola tao a de avany izy ohatrany hoe manome alalana azy zany eritrereto amin'izany zavatra tsy fanarahan-dalàna zany de le tompona ndraikitra mivantana mihitsy tamin'izany filoham-pirenena mihitsy no manome alalana ananana profo zany zavatra zany mampalahelo zay no zay hoe mifandray de mifandray tokoa ny tsy fanarahan-dalàna amin'izao fotoana zao de mba tokony saina zany ny tsirairay a mba mameny ny tsirairay amin'io tsy fanarahan-dalàna io fa tena mifandray mihitsy anankiray ihany koa raha mandeha eny ambanivohitra eny ianao a dia raha mihoana amin'ireny olom-boafidy na mihoana amin'ny solo-tsasatsasany ireny satria amin'izao fotoana zao dia hiaran'ny antso-jay ireo olom-boafidy ireo rehefa mba mifampiresaka aminy ianao dia anontaniana izy hoe fa maninona ro raha mba manapoitra an'izany na mba miresaka momba an'izany dia tsotra be ny valiny matahotra zay a ary miatra mitendanay mihitsy de inona ny miatra mitendanareo de ozy ry zareo hoe ny présidensiena raha olombe akaiky ny fitondrana amin'izao fotoana zao raha ny fahazahoana iazy ny fahamarinana sy tsy fahamarinana moa tsy fantatray ozy fa zay mihitsy de zavatra ny tenenin-drareo a hiaran'ny antso-jay matahotra ko mainka fa zay mera kely ety zay mihitsy no fiteny hoe zay mera kely ety mba afaka hoe dikan'izay zany a de miaritra n'izany zavatra tsy fanarahan-dalàna sy antso-jay zany dia miditra ihany a amin'ny teraka tsy fanarahan-dalàna ary ty tena
alefa solavitra ny fisainantsika amin'ity satria mety misy mahatakatra mety misy tsy mahatakatra miditsy tsika amin'ireo infrastructure satria ny tena moa avaty tasy mahita ny infrastructure zay trano mora io meritsy tosika io efa nisy nanehoako antsary any mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna ary mampiorokoditra izy satria io trano mora imeritsy tosika io tompoko dia raha amin'ny ara-teknika dia tena hoe endrika ivelany madio ivelany ohatrany fasana ho izy tsika malagasy ny tompony andraikitra voalohany ao zany efa mahafantatra efa mahita fa de tsy tia lala fa tsy fanarahan-dalàna amin'ny atao hoe règle de l'art satria raha ohatra izy ka miteny hoe tsy manara-dalàna nge ty zavatra ty fa zao ny antony misy teknisianina ao izay teknisianina efa mba miteny tokony nisy andraikitra ho raisiny fa inona ny valiny efa mijerevana io efa vita io de io tsika mahita io trano meritsy tosika io tsy manara-dalàna tompoko tsy fantatro moa hoe inona ny antony tsy anaran-dalàna mazava ho azy fa ny olona zay mitarika ny olona zay mitondra ny fantany fa tsy manara-dalàna na mety amidiny amin'ny ary efatra tokoa de hoe oui monsieur le président efa mandeha eo de avoaka ny sary fa raha ilainy zany misy sary efapolo eo efa navoakako tamin'ny Facebook manambara fa tsy manara-dalàna io tsy any amin'ny lalàna ihany zany tsy any amin'ny zavatra rehetra ihany zany fa hatraty amin'ny infrastructure de tsy manara-dalàna satria tsy manara-dalàna lay filohany ala ka mba manainga atsika rehetra manainga atsika vahoaka malagasy mba anambatra ny esy tsy anaiky mihitsy ary mitsipaka marondrano ny filatsahany zany vazaha taratasy zany satria araky nefa voalazako teo aloha hoe marina fa malagasy izy fa ny lalàna de tsy mamela azy ohatra n'ilay olona nametrahana bidy miafina ny amaranako azy angamba dia mahakasika ny atao hoe ny tena mba ny tompony andraikitra ihany teo aloha exa chef de région miantso atsika rehetra chef de région rehetra tao anatin'ny fotoana maromaro angamba mety misy fotoana tamin'ny filora valomana mety misy fotoana tamin'ny andro dezemida misy fotoana tamin'ny andro filo errajoramampianina anambatra ny heritsika anangana na plateforme maiksa chef de région zay tsika tsara sitrapo ka mahatsapa fa tsy mety intsony zao tsy fanarahan-dalàna zao ka amin'ny fomba ahoana moa ny ry ambany vohitra ry ande anaraka an'izao resaka zao raha tsitsika zay tany amin'ny toerana misy atsika tsiraray avy aloha nitazan'ireo olon'ireo etsika ampiseho fa tsy manara-dalàna zao tsy nganiko manokana amin'izany raha ohatra lalam-pandrenana iny satria ny tena moa tao anatiny faly de faly mety satria maro ny zavatra tsara tao raha io resaka lalam-panorenana sy ny any io satria voafie ay ve zany zahay reto de natao fitaovana fotsiny mahatsiaro afa-baraka mahatsiaro menatra satria nentina natao fitaovana andika an-dalàna ka eto zany zay de miantso ny vahoaka malagasy miantso atsika zay tompony andraikitra andao atambatra ny hery fa tsy mety tsony ity tsy fanarahan-dalàna ity izay tompoko ny atao hoe fanehoan-kevitra amin'ny matompony andraikitra ny tena exa chef de région ary mba mitondra teny ihany satria mba maro ireo vahoaka ny tasy ny fampiresaka amin'ny tena mba mety misy ampahany vahoaka na de atao hoe vitsy ihany ary zay niona feo an'ny vahoakany izay mifampiresaka avaty tasy makasitraka tompoko makasitraka anao kasitrana feno de feno iny olo-pirenena izay nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny zavatra hita ny resaka izy mahakasika ny resaka seni ny resaka tranomora ny resaka izy mahakasika ny resaka fizakana zo-pirenena hafa ho an'ny filoha teo aloha ny tsindry maro isan-karazany amin'ny fampiasana ny olona izay mpiasam-bahoaka lasa le mpiasam-bahoaka tiako kokoa no le mpiasam-panjakana satria mamelanja lay vahoaka fa tsy mamelanja lay fanjakana mpiasam-bahoaka ary tena marina zany mpiasam-bahoaka ireny olona ireny ary tokony ahatsapa fa andraikitra ataony amin'ny vahoaka ny zavatra ataony tsy misy midongy no mihoatra ny ataonareo akory ho avy moa resaka momba zareo aveo fa ho resaka makasika izay hoe zarandraikitry ny mpitantana izay rehefa aoriana ao satria ifidy mpitantantsika ifidy an'le olona hitantana ny fanalahidiny ray tsika rehefa aveo de ho resahana hoe fa inona moa satria lasa resaka be ka tena mbola zao anke tsy vita ny zavatra resaka moa tsika hoe nisy le velorano tsiditra lalina be amin'iny
fa hoe tsara nafinaritra rehefa tena zohina le velarany mafinaritra ngely izy tsisy zavatra ratsy tsisy faniriana zavatra ratsy ao anatin'io velarany io fa zavatra tsara daholo fa taiza ho aiza ny fanatanterahana le izy ary tia no mahatonga amin'ny teny an'le za mitodika manokana am'ireo rehetra izay le hoe manohana sy mbola resy lahatra amin'ny filatsahako fidin'Andriamatoa nisy an'ilay hoe fananganan'ilay vondrona le karazana upara tena mafinaritra le finiavana iombona sy tambatra mafinaritra tena tsara fa tsy hoana fifidianana angamba io fa tazomy ho fankafizana fotsiny le izy satria tsy manakana ny fitiavanareo an'Andriamatoa Andry Rajoelina akory tsisy idirany tsy mankahala olona akory izay raha miteny eto tsy fankahalana olona ny resahana eto na tsy fitiavana fa resaka lalàna ataovy le upara ataovy mpanao asa soa ohatrany misy koa nge nivadiny filoham-pirenena teo aloha nge manana an'ilay fikambanana izay manao asa soa tsy voatery ho eo amin'ny fitantanana ianao vao afaka mampandroso any Madagasikara raha tena tianao tokoa Madagasikara de ny fitiavana ray voalohany indrindra aloha de ny fanajana lalàna endriky ny fitiava-tanindrazana tompoko ny fanarahan-dalàna fa raha ohatra ka ny zavatra ohatran'izany raha tsy voajanao ahoana no inona fa tena tia tanindrazana ianao tsotra be arao aloha lalàna raha toa ianao ka hanao zavatra no sakatsakana zay zavatra hafa nefa zavatra hampandrosany Madagasikara le hoe upara zany aza entina resaka politika be tsy maninona fa satria le izy tena mazava hoe union de pro Andry Rajoelina de tsy maninona ataovy le vondrana le vovonana de ataovy any amin'ny asa fampandroana satria tsy voatery ho eo amin'ny fitantanana sy ny fitondrana vao afaka mitondra asa fampandroana ohatry mahagaga be mantsy le fomba nitenenan'ilay ministra teo aloha izay tao anatin'ny fivoriana iny hoe ny anay mbola tsy voafaritra ny gouvernemanta izay sady zany ve no any an-tsaina mahakasika ny hoe mahakasika ny resaka ao amin'le adisiza ve zany no mamaiky hoe raha makaty aminay nareo de tsy maninona fa mbola tsy tara fa ny anay mbola tsy voazara ny gouvernemanta ny fiombonan'ireo olona candidat reo nge tsy ho any amin'ny resaka fizarana seza tena diso be le fomba fijery fa resaka fampanarahan-dalàna fanajana ny lalàna velona misy eto Madagasikara ka raha zay le fomba fijery any amin'ny seza sady de mazava nge zany le ao anatin'izy le upara nge zany resaka ady seza fa tsy resaka fampandroana Madagasikara mazava zany eny ho resantsika moa zay resadresaka zay rehefa aveo fa nikely vetivety aloha de miverina ety any zahay rehefa aveo sady misy ihany koa novahiny araka amitsika angaretina
eny ary araky ny efa natsidika teo araky ny efa nampahafantarana teny am-piandohana ihany koa de tonga eto ny vahintsika am'izao voalohany ankoatra ny antso efa niditra ihany koa tonga eto i Ramarson Laurent amin'izao fotoana izao anampy atsika hitondra fanazavana hitondra famelabelarana mahakasika ny zavatra misy araky ny efa voalaza teny aloha de hoe fotoana zao tsy anekena intsony ity resaka tsy fanarahan-dalàna ity fotoana zao tokony ametrahana zotra tokony ametrahana fitsipika ahafahana miroso anatina fifidianana madio fifidiana mangarahara fifidianana ekeny rehetra avy hatrany de omenanao angamba ny fitenenana tonga soa tanatin'ny fandarana sotra indrindra tonga de le resaka moa no vatanina mato niakatra eto androany de satria mahatsiary tena mbola manana didy mato mbola mian'Andriamanitra fahavelomana am'izao taonana izao de verina fa mora mizara tokony ho zaraina ampitiavana ary atao ampitiavana zany nanda tena mihitsy na de betsaka aza ny embouteillage nanda tena mihitsy na de betsaka ny embouteillage andiaka aty satria betsaka ireo tsy marry ny eritseritra tsy marry ny eritseritra ny trano ny tena moa vatery ny teny keritra ry karaha trano ampijorona vavolombelona ny tantara nijoroko eto ny tena de anisan'ireo raha lazena hoe saika ny etsetra foana teo amin'ny tolo lazena teo teto amin'ny tany sy firenena na nisy ny androm-pivelomana hatramin'ny fahatandrorana zany vao nidre teo amin'ny fahatandrorana tany am-pianarana rehefa tany maromaro an-tsekoly taty amin'ny ranomboka nidre teo amin'ny sehatry ny asa ary indrindraindrindra teo amin'ny fotoam-pahalehibiazana lazaina hoe nandrasana raikitra teo amin'ny asa mandraharaha teto amin'ny tany sy firenena dia azo lazaina fa reo la karazan'olona tsy nanaiky-miamenany teo amin'izay iverina fa tsy rariny sy tsitsiny ary tsy ara-dalàna teto amin'ny tany sy ny firenena koa tsy ataontsika mahagaga raha tonga eto andro any mareny ty fandarana hoe misy angarety am'ity eto satria iveky fa tena mbola tokony hijoro ohatry zay lasa mba hiady am'izany antsona hoe tsy ara-dalàna zany tsotra ny antony hatram'izay nanosika ny tena de ny hoe matoa napetraka Andriamanitra amin'ity tany ty tsika eto Madagasikara satria eto misy ny zavatra rehetra tokony ahafahantsika mivelatra zay zany le izy kanefa tsy maintsy misy fepetra tsy maintsy misy lamina apetraka raha te hiara-monina eto tsika de matoa miara-monina eto de mba hiara-belona zay fa tsy anatria matoa miara-monina eto de efa mono zay na efandripaka na efa nienjika tsy zay mihitsy matoa napetraka Andriamanitra zany napetraka zanahary amin'ity tantsika de eo misy fandaminana tokony apetraka zay fandaminana zay le tsina hoe lalàna ka raha miala am'izay fandaminana zay dia mikirotana zany ohatran'ny zavatra nitranga zao fotoana zao niala tamin'le fandaminana constitution io le fototra raha nangana trano de io le vodovato manaraka ny vodovato iny le trano akarina ka raha vao iny vodovato iny no mitsingilahila na iny vodovato iny no misy mikitika tika zay morodana le trano eo tsika zao am'izao fotoana zao ka tsotra ny resaka am'izao fotoana zao zany lazaina fa hoe le toromarika mipetraka na le mari-trano zany dia tsy mari-trano lazaina hoe araka ny tokony misy tsony fa lazaina fa hoe azo atao tsara mihitsy manao ny hevitra ohatry zao ho lasa salam'zao novana le izy lianina le mari-trano mipetraka ka lakozia indray lasa hevitra fandrina korotana le izy eo amin'ny lafiny ray sarisary moa iny fa raha tsorona de zao le izy hoe matoa miara-monina de miara-belona zay ny tediavina ka tsy maintsy misy fandaminana fa raha ohatra ka sanatriny zany le olona natao anandamina indray no manakorotana no mandika lalana de mazavatra raha tsy mety le fiarahamonina am'izay fotoana zay ka zay no mahatonga na hipetraka ny diny hoe zarara aloha fa tsy eo tsony le nanana ny fahefana teo ka mbola overina ndray ve anakorotana zay zany nieritreritra izy ny teny hoe da zay mahatsary tena voafitaka mihitsy ny tenanay tamin'ny fotoanaro tamin'ny taona tamin'iny 2013 angamba izy iny 2013 tsy nahafantatra mihitsy
2013 2018 tsy nalala mihitsy hoe ay ty olona toanany teny ty zay nieritreretina sy ary natenena tamin'izany fotoana zany satria tanora manana finiavana tamin'izany fotoana zany raha jerena fitsiny am'izao miamaika aizy ty no mitaka ny rehetra ka anafina hoe aizy frantsay nangataka zo frantsay sady voafitaka ny tena zany a voafitaka ny firenena zao ve de mafantatra zany de mbola hoe andondra izy mbola averina zao de tsy mety io se zara azy aloha raha marina zara azy aloha tena tsy tsaraina ianao am'zany zavatra nataonao zany asa tsy mbola fantatra zay ataonao reo tanora moa fa raha taky nieritreritry aloha zay ny lazainy amina hoe aona moa fantatra hoe mizaka an'izao pirenena frantsay ianao tsisy niaraka taminao mihitsy fa lela mamy moa tamin'izany fotoana zany ary mana zavatra be dehibe any tsy fanana zavatra io to anatin'izay 5 taona zay ay ve zany nahatonga ny zavatra rehetra le hoe mitsangana de hoe de tsy eo de eo sanatrian'izany ohatrany hoe ana de teraka an'io de akapoka mipetraka kely de mipetraka kely de io de tsy de fandehiny atao izy de io tsy fantatrao ny autoroute na makaiza na hoe atao i de tsy makaiza tsy mitora ay ve zany ny tena dikany tsy mahagaga lasa sala amin'ny hoe nareo hoe hafahafa be le fandehandraraha mana zavatra repetraka zany le hoe aha ny aloha mba de manjanako ny mamaky ahy zanako ny mamaky ahy aloha ka tsy mampanina ninninina nareo mipetrana reo sy vany savy re olona de mba fiteninina zany fiten'olona responsable re zany na hoe aha zay nanazy zany safidy iny tsy mampanina mihitsy raha olotsotra firifiro malagasy manana citoyenneté anankiroa tsy olana ane zany e safidy riny sy zay ny olana fa ny olana de le hoe androm-panjakana anankiray ny filohan'ny repoblika filohan'ny repoblika zany a dia androm-panjakana zany hoe ekina lay firenena ray manontolo ka raha iny no tsy malagasy sarotra be mihitsy ny ino fa hoe andearaka ny tokony madagasikara ay ve zany ny anisany ka raha mbola misy very raha mbola misy fofinaina foana de mandama de tsy mety tsonikosa ampy zay fitaka zay ampy zay fitaka zay ka tsy fantatro nareo zay miaino am'izao fotoana zao sy manaraka le fandarana fa raha tahaka ny eritseritra aloha tsy akotsony ay ve zany mahatonga an'io any zany e gagy tamin'io problemana jirama io a tena azo lazaina hoe hatrany ampiandoana tamin'ny fotoana na za anisan'ny an'ireny hoe mpiandraikitra feno teto am'tany sy firenena tany am'y sehatra maro samy hafa fa anisan'ny tombory okaika izy io nisy fotoana efa tena nazava tsara mihitsy le lalaka izorana amanany olana delestage ny tena moa anisan'ny lazana hoe ny andraikitra an'io ary anakivon'ny tany mahalala ny eo ambanin'ny ty madagasikara ty mahafantatra fa hoe loavy madagasikara dia reo arena bevava raiketiny arosiny napetraka andriamanitra teto amitsika ary voalohany indrindra moa teo napetrany teto an'ny malagasy aloha madagasikara dia manana arena bevava ao zay mbola ao finosiny io zay le sotrandraina tonga le hoe otrika miotrika ao otrika rena problème madagasikara de ny malagasy a de hoe ahoana ny fomba hitrandrahana an'ireo mba hoetiny malagasy le taranaka malagasy mivelona zay ny problème de ndao ampianarina ny ankizy ka hovanany raha fampianarana amboarina ny zay zany le resaka tam'izany ny resy lahatra ny tena hoe raha anala ny olany jirama io ka tsisy tsony ny delestage hiparitaka ny fampidirana herinaratra hatrany ambanivohitra rehatrany a ahafahana manangana orinasa satria zany mahatonga ny orasa tsy orina eto amitsika ane kinona ny jirama sady tapaka lava no lafo be de tsy misy mety n'orinasa rahalahy ka mba afanan'io de zao ndao trandrahana le tsimororo hoe be milangy sansisa zany le izy de reny no atao ino tsy eo énergie herinaratra problème mipetraka tamina de ka manahirana zany satria reo le mila miodiny manodina mampisy herinaratra to amitsika efa zatra fokisana fuel gazoil zay ny zay ny mampitan'le groupy de izy zay hoe ara zany izy a andao a ovana le groupy de le groupe no afarana zay hoe groupy afaka manodina le
tsy miroro sy any be milanga sy rorana izy de kiodina teo de nefa raha moa de nanareo malihafa to ohatrany angelingelina zay vafantatra ay zany mahatonga an'le resaka hoe izy ty tsy mazava mihitsy zany a le trany ambony any na tonga le hoe bana ndray zavatra tsy isy ka nefa azontsika atao zany am'izao fotoana zao ka an'le resaka isika hoe kanareo totrany be resaka be fa zany nga etraky amin'ny aty vilaninay re olona tena amin'ny aty vilaninao mihitsy io zao tapaka zao nijiry ny rano zao tsika miteny zao tsika miteny zao iny any amin'ny faritsy ny itosiny rehetrehtre tesiny orana tsisy rano hatry maly ina mahatonga zany fotsiny ny jiro ka raha ohatra izy nareo andao toizany zany de andao ndray averiny izy ny ohatry zay tsitra ohatry zay le izy tsisy resaka be mihoatra zay raha itoy ve zany zavatra zany satria tsy mbakilo am'zany izy zavatra fa nivadiana atao fa tsy zany ka ozy tsika hoe raha mbola toizany zany de zao avelao zany zay olana rataky ny eritseritra olo zany fa za miteny hoe tonga angamba fotoana hitenenana hoe andao andamin'io alamin'io alamin'io averina am'le tena tokony ho izy ny ino tisy tao ohatra ny mpiandrombo vola vita zany eto tsy tompony hafa mpamerino loha averina ny loha ohatra eny ko ny tantara Madagasikara aloha iverina am'le tena rail andehanan'le machine fa ratsany ny machine mideray io de efa nideray izy io akaro fa miresaka an'izay ihany ianao zay hoe tsy fanarahan-dalàna sy ny rehetrarehetra tsikaritra zay raha sanatsika mini mizigizona verina mety anao ahoana no avitsika eto Madagasikara mbola afaka 10 taona any hoany na tsy andry an'izay 10 taona zay akory ary asika fividianana ihany koa tsika mety anao ahoana koa ny mety hoendriky zay raha mizingizina amity tsy fanarahan-dalàna ty sy ny fitanilana ty ny ireo tompona andraikitra maro samihafa zao aloha izy mizara telo ny olona eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny fomba fisaina ao reo olona nahita tombontsoa tamin'le fitondrana nisy eto am'izao io fitondrana safiotro io fitondrana safiotro fitondrana vangavanga dia nahita tombontsoa tamin'io izy tsy te hanovany inonina izy tsy domamby izy tsy hoan'ny voa izy ka te hanovany inona arary reny otrotra any amin'ny Facebook any amin'ny réseaux sociaux eny an-dalambe eny reny le tonga de miteny hoe nareo anko tsy fahafirin' zao ny ana reny le manisy kely koatra zany karaha reny zany misy reny tsy omena siny izy fa nahita tombontsoa izy ary mbola mahita tombontsoa amin'io tany azo fa sarotra mila ozy izy zay ny lazainy afaka manao ok misy zay fa ho eny anko raha ohatra ka ao eny anko reo olona zay azo lazaina fa tena mametraka an'le hoe lao iovy lao iovy am'izay fa tena tsy mety hozahako zany zay zao mametraka ny hoe zany atsary tena voafitaka am'izao fotoana zao zany tsy mety tsonikosy io ary za tsy te hiaina tsony le fiainana misy am'izao fotoana zao ary fantatry fa ny hoan'ny taranako de miakina amin'ny zay olona hitondra eo rehefa aveo miakina am'le filoham-pirenena tonga eo rehefa aveo ny fiovan'ny talaka aleoko manova ny 12 zany misy olona candidat 12 reo azo isafidianina tsara am'izay fandovana tikina atao fa ny hoe hitazona an'le anankiray aloha everiko fa tsy mety tsony an'le zany an'le izy ka ozitsika hoe inona zavatra hitsanga raha ohatra ka tsika tena tsy fantatry mihitsy tsisy afaka miteny mihitsy le zavatra mety hitsanga am'izao fotoana zao mety amina vinina raha ohatra ka sanatry izay no lavatra mitranga satria mantsy ny fiverenana am'izay fanarahan-dalàna zay zany tokony ampilamina sy ampizotra atsika ao anatin'ny fividianana zay izy zay zavatra tsotrany io rao ny lalàna voalohany lalàna zay efa napetraka mazava tsara ao anatin'ny lampanorenana ny hoe tsy ahazo fidiana ny olona tsy manana ny zoam-pirenena malagasy fa efa nandahany zany satria safidy ny zoam-pirenena vahiny frantsay eto ny resaka zay ray faharoa amboary ihany ko aloha satria misy an'izay fotoana zay raha ohatra ka emotry any fividianana io dia andao amboary naingana daingana ny lisy mpividianana zay le zay fa zava misy am'izao fotoana zao anika mahatsiraviny le
ary efa nytenenina be deabe amindreo candidat rehetra eo no namelona lakolosy tamin'io hoe tsy mety io nialanenina tany amy seny hoe zao no atao ary nanampi rehefa imbetsaka mihitsy impiripiry firy volana fa ianao zany raha azo naosy ay za misy paipaika eo profony zany voaka ny lisitra iny voaka lisaka jerendraka inona zay niaya rehetrrehetra tam'izany a am'izao fotoana zao anatin'ny doly tsy hita za atao toy izy atsika ihany ny resaka sy ny zavatra misy a fa amin'izao fotoana tonga ihany koa ny vahiny manaraka izay manatrika atsika eto amin'izao fotoana de Andriamatoa Guevara rahalay Zamary miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandarana angaredona ihany koa manakambara ihany koa ianao mahakasika ny toedrara sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana efa ny rahantsika nahita teo moa ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny namana Ramarson Laurent teo a afaka omenanao avy hatrany ny fitenenana. Ia dia faly miarahaba anareo rahalahy mianaka izay efa mampiaina ny angaredona am'izao fotoana zao faly miarahaba ihany koa ny fijeritsika rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ny any amin'ny aina aman-jery rehetrarehetra dia marina de marina tokoa zay teninao zay a zahay moa zany de izy tenenin'izay hoe olo avy amin'ny faritra atsimo eny misy anay any amin'ny faritry Anosy Betroka Sonala anatin'ny district amin'ny Betroka Sonala zay manana 21 commune dia agny ny misy anay a dia makasitraka ety am-piandohana de makasitraka mialoha sahady Nkolo TV sy ny firaisana amirodona amty angaredona ty a nanasanay am'izay fandalovanay teto zay. Ya ny fanontanianao teo a dia mikasika ny raharam-pirenena izy teo ny raharam-pirenena ny raharam-pirenena de zao izy ty vo manomboka mahazo sehatra daholo ny rehetrarehetra satria ny malagasy rehetra zany tao anatin'izay fotoana zay a de gadra voafe mba tsy tenenana hoe tsy mahazo miteny donc zany rehefa tonga zao fotoana izao a am'ty raharam-pirenena ty zay efa nametra-pialana moa filoham-pirenena araky lalam-pandroenasika dia zay ny malagasy zany vo hoe iarina hitrotra am'izay a amin'ny fiainany raharam-pirenena amin'ny ankapobeny raha jerena zany dia 5 taona tsika vandy avao gnataotsika ho zahay ao zay lainga dia tsy tenena ntsony moa ny fandikana ny lalam-pandroenana zay mamalagasy azy de manana an'izay fo mandefitry zay ny gasy de mbola tsy na de nanohitry any reo député reo tanatin'ny fotoana maro a fa tato am'ty resaka zom-pirenena ty zany fa tena hita mihitsy hoe voadika zany le foko 20 70 miaraka amin'ny vazaha dia lasa tsy tana intsony malagasy fa tsy maintsy miroso am'izao raharam-pirenena amin'ny ankapobeny zany dia mikorotana ny saim-bahoaka mikorotana ny sain'ny malagasy tsy vitany fa tsy mihinan-kany tsy mananasa fa de mbola dikana koa io lalàna zay mifehy io sisa tady kely mitazona atsika dia ny mpitondra teo aloha zay Andra Joely moa zany nandika azy de raha malala zao zany ka raharam-pirenena zany dia raha resaka constitution moa de fa raha malala io fa tsy mety ny fandikanana io mampitoboky asoa io de io lalam-pandroenana io ary raha etrerety moa raha misy olo raiky trasy mangalatsy eo vetivety ivorian'ny zandarma miaraky polisy reo manambotsy azy mahagaga io olo eo io malagasy raiky io nandika tsy misy mikitika azy ndre raiky nefa misy ACC io tena misy ACC zany eo a tena afaka natokana hitandro izany a lalam-pandroenana izany ka noho izany zany dia raha mahita fa tena tsy milamina ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny ary hita ihany koa moa zany hoe ny CENI ny Sénat ny gouvernemanta reo zany de raha mbola lay fitondrana teo aloha zany napetraky Andra Joely zany raha mbola izy nandrafitsy an'io de tsy azo ekena io tsy mety io satria nahoana isoja ihany ny maka hoy nisika ty zay hoe kodizafy avao gn'Alexis afaka metraka fanontaniana aminao ve azo atao mihitsy raha imandreny fa zay moako izy ty moanagaredona amin'ny Sonala iny manana gouverneur moa nalohany zao ya misy mihitsy zay foanovana fa vetivety nisy tamin'ny fotoana reny nisy reo le engin mpanao lalana maromaro napetraka atao Betroka moa miasa be izy reny izy reny zao de tena Betroka ao izy regny tamy voalohany izy regny zany a tamy gouverneur teo aloha
dia nalefana izy io zany mba hanaovana réhabilitation ny lalana tapitanàna na igny rentrezy zay tsy vita zay nampanantenana nanaovana vavabe igny a de mbo tsy vita hatram'izao a de mba hoe mba reparena zay azo mba reparena nandefasany gouverneur an'igny ka rehefa taty aorina izy igny tonga tabetroka tao de nitoboky fotsiny tao iagé regny nipetraka fotsiny tao amin'ny travaux publics tao io zany izy io de rehefa mipetraka teo de hatram'izao de ao reo izy ao vasavasa valavo milalao aminazy ao vaovao mazava loatra avy any amin'ny faritra anosy reny nandeha sur route mihitsy mba hanao a anao fanajariana zany ny tanànany betroka ny lalana madinidiniky de tsisy ninino izy hatram'izao ny mampalahelo koa nefa zany de zao mbola tsy hitahita akory ny fitondranao fa rodana moa zany ny fitondrany Andry Rajoely tiky e soloina vetivety eo koa le gouverneur soloina apela koa soloina vehivavy koa minday ny faritra anosy gouverneur zany ane tsisy eo milalapanireo mazava loatra gouverneur ino moa zany io io moako zay moa teneniko hoe 5 taona tsika vandesana nidikana ny lalam-pandrenana mbola mahamalagasy ny tsy nampitenenana tam'regny na de efa nitoy aza reo le atao hoe rodobe ny mpanohitra moa fa nanohitra foana hatram'izay fa am'izao zany efa tsy azo ekena tsisy hevitra sasy ty tsisy arrangement ty raha manahaky anay manokana zay tsy misy arrangé am'izany hoe vazaha ninday atsika vazany nareo zao ray aman-dreny fa talohaloha avao izy ty araky ny ohatsy zay sagnatria tsy manoloana ny vahoaka malagasy eto anao hoe hiverina amy dakaporo zany tsika io zay moako dakana zany tsika vonao raha na hiverina amle araky ny teneniny ray aman-dreny teto zay hoe oui monsieur tiako tenenina zany a tsy tafavoaka tsony ty fa itsika tsy maintsy mametraka tsara am'izay zany tsika tsy hanao ohatran'ireo afrikanina namatsika sasan'ireo hoe hiady na hikorotana fa hametraka tsara am'izay ny fiandrianany Madagasikara ary apetraka tsara mihitsy hoe olon'Andriamanitra olona manana fahamarinana ary olona tena afaka mitsinjo ny vahoaka madinika mihitsy ny olona hitondra eo hitanao re mezaka matsy izy zao teo hoe olon'Andriamanitra zava-dehibe zay de mahatsy avy hatrany resaka atany ezaka ataon'ny FFKM am'izao fotoana zao ezaka ataon'ny FFKM miezaka izy a mampifanatona an'le alazanay fa problème apetraka nefa de sahala manao zinjy alazanay tena nitsindritsiniavina mihitsy le fionana aiza be de mba manafatra anao ny filoam-piangonana candidat nao antsona tonga teo daholo ny 12 de ny anao olona olo-tsitririano ny rahana de nakanjo zalaneo andana mandeavaka zavetsina io zany ray aman-dreny a fanodrotako ny anao io moako natao hoe aminay agny natao hoe miziva zany hoe miziva razana ho zahay agny zay reo tsara ny fanjakana ny zagnahary anomboako anazy hoe zagnahary tsy hita maso zao hoy ny kristianina hoe Jehova Andriamanitra ny fanjakana ny ray aman-dreny ara-drazana ny baba sy neny ao an-trano reo ny zagnahary mifehenao de ny ray aman-dreny ara-panahy refenao zany tsy voanatry ny reo de mieritrereta zay ka ity raiky tiky lalam-panorena sika zay itsahiny lalam-panorena vazagny loloaviny izy io ane fizivana tena mbarako anao miziva sika gasy ane io tsy firarahiny io vao maika anao miteny hoe nalaina le candidat 12 izy raiky amby 13 nasainy FFKM zay ray aman-dreny mpampiavana ary io ihany ny vaolana mampiavana reo mampifanatona de mifampiresaka amin'ny hery rehetrarehetra de rehefa mifampiresaka amin'ny hery rehetrarehetra de miara mideside ny hery rehetrarehetra tsy konokononona avao ty raha ty ary zahay tsy manaiky an'izany konokononona zany alefaso amin'ny ina moa izy ty enivato egny ty raha ty aleo ifanatrehana de am'izay zany mazava tsara le raha eo ny FFKM eo ny filohalindahy eo ny candidat izy 13 mirahalahy de tena hoe tigny araky ny tenenina hatram'izay hoe refondation tiny natao hoe refondation mihitsy zao zavatra ataotsika zao hoe amboarina mihitsy zany itsika malagasy hanany maizy atsika mikisaka ny vazaha eo zao tsika fa avy sady zalahy velany aby reo ereo zany ereo enany io raha za zany amy place io za tena malahelo amy fiaviany zalahy reo tsy tiako mihitsy enio tsara ty non ny fiaviandreo io vao maika manimba ny fihavanana malagasy
itsika zany ny antony de ity ereo zany olo toloran-draha fa tsy olo mpandamin-draha zany hoe ny zavatra vitatsika no atolotra anazy hoe zao ny vitanay ty ny efanay tsika tsy mahavita itsika tsy maintsy anao zao hatram'izay manko zany de ty ny zava-misy hatram'izay sika da eto avao de vany caméra de vany micro amy radio fa amity ndray mitoraky ty mahatapa-kevitsy tsika ka eo nareo ahita azy tapa-kevitra ahoana itsika zao mbo tsy agnatin'ny ninino atapa-kevitsika ekeko fa fifidianana no vahaolana tena fifidianana no vahaolana tena fifidianana andraso aloha fifidianana no vahaolana fa zao nefa tsy fifidianana atao zay ampalakilaky azy atao petatoko précipité na zany hoe atao zay tino zao ne izy amy raiky ataoko hoe izy 12 reo ane parti gauche ohatra de ty raiky ty parti droite satria ty nitondra de mbola mampiasa ny fitaovam-panjakana amizao hoe fa fifidianana ny vahaolana fa tsy azo atao pression fifidianana io tsy azo atao pression manazavana zay resako zay tsy azo atao pression oui firy moa commune misy azavady eo amin'ny betroka iny zao betroka zao 21 commune 21 commune raha ianao zao nanotaniko maka commune anankiray amindreo 21 reo satatro sonala moa sonala jangany firy fokotany am'zany sonala zany zao zay zao 16 fokotany sura fa 16 raha marina zany tokony faravakely ny 9 bureau de vote eo 21 bureau de vote zao 21 izy zao 21 bureau de vote misy fotoana anazy amindreo le hoe azo antoka tsara fa 21 le izy fa tsy nijanona sezy tsy sezy ka 21 le izy misy faritra masy raha ohatra ka hoe natondra la 22 zao le ohatra zany azo vérifier na ve vitanao ve mivérifier zay hoe tsy nitombo le bureau de vote zao am'izao fotoana zao raha izao fipetran'izao tiako tenenina de hoe le bureau de vote fictif zao matsy ny tena mandeha tena zavaina tsara ty hoan'ny rehetra matety matsy tenenina fotsiny refa tena tsisy fanazavana raisiko izy ohatra zao tonga eo am bureau de vote nay be de be le olona milahatra ao am bureau de vote numéro 16 ohatra zany de ozy izy zareo hoe allo asina bureau de vote anankiray ato fatatrany aty any de asiany misaka hoe ato fil laty de asiny urno de lasa milahatra eo de amizay de lasa bureau de vote anakiroa zany le bureau de vote 16 de asiny lisitra izy de asiny lisitra izy iny mia manana PV misy PV io misy aniny iny ary any ko misy PV tonga amin'ny fotoana reny no kanety any amin'ny centre informatique de district hoe ty bureau de vote anakiroa ny tao amin'io numéro 16 io raha marina zany tokony bureau de vote anakiray any le numéro 16 fa nasendra la PV santoka tare miaraka amin'ny finian'ny olona any zay liste santoka raha marina reny nalefany any ny aty amin'ny sainio tsy mahalala ninenina zany tonga avy zany tonga de raisina ny any amin'ny HEC mety tonga de raisina abetrany any ko reny any eny ali any le izy any zay ny tenenina hoe matory zalahy afaka mitenenina efa vita amin'ny fifidianana betsaka ny mitena zany efa fotoana zao premier tour de vita de efa vita ozy izy tena tonga de zanveragaty zao ve fijalian'ny olona amresaka rano amresaka jiro de lazainao fa premier tour de vita ahoana ianao no vita premier tour zao fandeha fa ia zao de ahoana any koa misy rao ka anisan'zany sao de apetrako zany sao de ity bureau de vote fictif ty ny tena kitifarandraha amin'ny resaka eo de efa vita tokoa ny PV any ambadika any zay aza tsy fantatro manontany ka zay ny tena tokony isany zarena hoe aloha atao refonte mihitsy aloha le angana de angana mihitsy irena kely le spifidianana zany hoe voalazanao teo fanatona fanaika ninenina endriny rapitso na andro any arivo tsy fantatro andro any rapitso resaka mandeha hoe inavinao atao aemotro kely aloha fidiananao ty gouvernement santoko ty misaka fa santoko eko arodana mihitsy nandrobaka vaefana solona hafa misaka solona apetraka inona moa no ataony eo tsisy ny ataony keo ne raha marina inona moa totra ny sahala aminy hoe
misy tsara tsisy tsara ohatrany mijeren'le ray aman-dreny a hitanao tsara Isako. zao zany izy io itsika malagasy farany olona mora atao indrindra ary malagasy farany manam-pahendrena indrindra zao ny antony tenenako an'izay a marina fa lalàna mipetraka eo io constitution lalam-panorena manana ny lalàna koa tsika ohatra ny eo amin'ny code pénal sisy fa ty nefa ny zavatra misy rehefa misy natao hoe ray aman-dreny raha miditra any amin'ny tribonaly azy na afera anankiray na miditra any amin'ny gendarme na any amin'ny polisy ka miteny izy hoe mifampiresaha aloha nareo mifandamina dikan'izay averina any amin'ny ray aman-dreny na ara-panany na ara-draza de milamina ny afera jereo tsara zay a ity vazaha ty eny ty vazaha ty eny votafara votafara ane zany fanjakana ambarako anao hoe demokrasia ino zany fa isika taloha nareo zao ray aman-dreny fa taloha dia io baba amineny raza asika io ninday asika taloha fa malagasy de ity zany itenenako anazy donc zany raha tianao zany ho tony Madagasikara ho tony ty raharam-pirenena ty jusqu'à amin'ny 9 novembre za tsy miteny ho avy fifidiana io a de zao fotsiny araosika miziriziry io ity ray aman-dreny mampiavana atika de mifanatona de na inona lalàna eo na diso na marina dia rehefa mifampiresaka dia mora mandamina an'io zay avao zany mety aminazy fa raha io toedraraha am'izao zany ka mifanitona ny andany sy ny ankilany tsy tafavoaka io satria izy io fa nisy nanimba teo aloha de io le manimba io am'izay zany mianaka foana izy jusqu'à am'izao zao izy mbo mitady fanjakana de ahoana zany raha resaka ny fifidianana am'izay fotoana satria isika zao teo vo niresaka mihitsy le ohatra na resaka bureau de vote fictif sy miala-bato teo fifidianana no resahana fifidianana raha ny amiko manokana aloha raha ohatra sika ka hiatrika sy roso amina fifidianana zany na oviana na amin'ny 9 na roviana tokony hazava ny fitsipy-talao zany hoe rehefa mipetraka ny fitsipika amin'le fifidianana hoe ity ny tsy maintsy fitsipika arahana ao anatin'ny fifidianana io a ity ny fandaminana petraka de mety zay de efa tafiditra de mety zay ka raha eo zany no mipetraka ny ayahako hoe iresaka iroso am'le fampiresahana sy ny fampidiniana ve ozy izy anao aloha sa iresaka am'izay fampiarana hoe andasa aloha misy toizatsika nresaka aveo fa misy namana avy any Antsirabe tafiditra afaka miresaka avy hatrany ianao raha efa tafiditra miarahaba toko oui afaka miteny avy hatrany mba handray anjara miarabatsika mpanaraka ny angaretona mba handray anjara kely satria raharam-pirenena izy ty hita mahakoavana le izy raharam-pifidianana raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy resabe am'izao fotoana zao saka tsy fanarahan-dalàna manaraka amin'le fanjarana moa zany zao mianao anareo am'izao fotoana zao de resaka tsy fanarahan-dalàna am be deaibe ny tena marina de zay zao aty Antsirabe de mahatsikaritra zavatra be deaibe satria ny tenanay zao de anisan'ny hoe mijery ara-dalàna tsara ny fitonenana ao anaty tokotany fa tsy ao ny de mbola eritreretina moa zany hoe iverenana ireglena an'izay fa hiditra kely amin'le resaka nationalité oui mbola ao sa efa tapaka fitondrana teo aloha oui isona foana ny hevitry ny hevitra zay voalaza sy zay tena marina moa zany satria le raha malala fa efa izy mihitsy no nanaiky hoe mizaka zopirenena vahiny ary naturalisation le izy fa tsy par filiation de zavatra tokony efa ekeny zany karaha izaho manokana zany satria efa tena mirarobie na ny eto toerana na ny ivela ny raisam-pirenena sy ny karazany de raha ny hevitro raha izaho fotsiny resaka sentimental ny jereko raha izaho mihitsy lera naman'io de tena izany tonga de manolo tena ohatry ny raorao be izany tsy ho tsara tsodrano amin'izay zavatra ho ataoko fa aleoko ho ajanona any raha ho anahy manokana zany nefa mola izy tsy zay satria ny mpandrobo koa avy atao fara be deaibe de za zany tena hoe mankahery sy mampirisika n'le candidat raiky amby folo moa zany zao no tena hoe miara mikonikonina de raha izaho mihitsy
dia tena hoe ajanona aloha ilay fandehandehanana manao pré-campagne angamba raha izay, satria za zany mieritreritra hoe raha mbola mitohy ihany le resaky fanaovana pré-campagne dia ohatrany hoe mieritreritra ihany hoe tena vonona zany ifaninana amin'ny lerangatokana io. Dia nieritreritro zany raha nieritreritro manokana dia hoe io zavatra io mihitsy aloha, io lay tsy nanarahany asese lalàna io mihitsy aloha ny divana, io no atao zay ampitombona an'io zavatra io dia zay vao aroso ny sosokevitra hitondrana n'le fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra. Fa raha hoe mbola nohinohy zany hoe mbola hitetitety dia ohatrany hoe efa vonona ihany ifanandrina aminy, le ifanandrina amin'ny tena nefa mpifanandrina tsy ara-dalàna. Dia zay angamba no azo lazaina fa raha ny aty amin'ny faritry Vakinankaratra dia tena kaikaiky ny vahoaka amin'ny tsirosina, amin'ny resaka tsy fanananasa moa sy ny karazany tsy fandriampahalemana dia efa tsy lazaina intsony. Midiko zany fa efa tsy fahombiazana teo amin'ny fitantanana teo aloha, dia tena mba ialana amin'izay satria dia tena mampalahelo raha no anay zay zokinjokiny azo eritreretina ihany hoe efa kely sisa, fa ho an'ny taranaka teoriana indrindrandrindra ny zandry kely zay vao hiakatra tena mampalahelo amin'ny firenena. Dia zay mba afatra mba tiana hidirana fa mankidikitika be saina te andray anjara amin'ny zava-misy fa dia mahery zay makahery antsika rehetrarehetra. Oui, iankasana ny namana avy any Antsirabe nitondra izay fanehoan-kevitra izay toy izantsika ihany koa ny resadresaka sy ny fifampizarana eto. Napetraka moa le fanontaniana teo hoe aiza ho aiza moa zany zay hoe fisiny fifampidiniana sy ny fampiarana ny lalàna izay raha ohatra ka hiroso ao anatina fifidianana sika. Napetrako tao aminao izy teo, mety manana ny ambara avy anao mahakasika an'izay. Ny fomba natanterahana ny fifidianana dia izy io zavatra tsy dia sarotra izy io raha ohatra ka entina amin'ny resaka fampiresahana sy resaka fampihavanana ary mifanatona ny kandida. Ny zava-misy ene dia zao hoe hatramin'izay ene io fifidianana io ene misy erreur foana araka ny teneny Ray Aman-dreny teo hoe erreur foana io na lisy mpifidianana na code électoral misy erreur foana io. Fa zao nefa rehefa le izy araka ny tenin-dry Ray Aman-dreny zay hoe na de may arany sakay rehefa tenerana lany foana io, de mila mifanatona fotsiny momba an'io. Io zany tsy maintsy misy erreur foana io fifidianana io. Izy ny teneny Ray Aman-dreny zay hoe misy le ohatra hoe bureau de vote mitombo sisa io aza misy atao hoe toerana ne manahaky ny anay atsimo agny resahana amitsika zany misy toerana ne tsisy olo mifidy mihitsy fa misy bureau de vote de le candidat le solotenany candidat fotsiny mifagnatona de amboarina le aleo nenao atao 10 de nenao ihany na de ihany ampitaritsika ary tsy tenenana an'izany aza hoe zay bebe vola agnatao mitariky. Hitanareo zany zay misy ane ohatrany satria aminay agny le toerana ny sécurité manao ny ataony indrindrandrindra moa tratra ny fitondrana sy nitsika mikorotana zao de misy karazany sécurité maro agny, tsy fandripahalemana maro, tsy tenenina tsony malaso, tsy tenenina ny alatra maso, ny alatra tova ao aby ny bohiry sy ny sisa ny varira mandeha aby io ny vakitrano tena tsy tenenina sasy zany. Donc zany olo zany raha vao misy zavatra mivorivory avy koa mahery reo bokany. Je raha zay zany de tena ataoko hoe le fifidianana zany hozy anao hoe ahoana ny rosona amin'io. Ny rosona amin'io zany de tsotra fifidianana azo atao satria io matany demokrasia atsika fa mila mifanatona izy ataon'ny FFKM io. Zay zany ny tena izy dia hita eo hoe io ane tsy fantako na gasy koa na vazany nametraka an'io daty io fa raha mbosika gasy nametraka an'io daty 9 novambra io azo amboarina vaona eo ohatra ny anazy efa zatra an'le tsindry tsika efa zatra an'le tsindry ary ny mahazo an'io mpitondra rehetrarehetra io ne tsindry mahazo ny Sénat io, tsindry mahazo ny ACC io, tsindry mahazo ny senisy rehetrarehetra zay le tsindry mako zay ka mahagaga ane de zao zay olona misaina daholo ro olona be daholo olona misaina de donc zany
tsy sarotra mihitsy manatateraka fifidianana fa le fifanarahana no amboarina tsara zany zay zany ozy ianao hoe ahoana ny arosona amin'io azo atao tsara miroso amin'io azo atao tsara miroso amin'ny fifidianana mba isiny le hoe io lanitsika de miara-manaiky tsika rehetrarehetra fa mijanona aloha gouvernement teo e tsisy lanan'io mirodana aby reo zay aloha tena zay condition voalohany tena tsy maintsy hoe amirodany reo zany mirodany reo tsisy hevitra reo raha vo tsy asorona aloha eny ary ay toizana ihany moa ndresadresaka fa ankasitrana ianao nitondra fanazavana sy zay fankevitra zay ho an'ny androany a misy vahintsika manaraka ndray ihany koa tonga ao arositsika izy a amin'izao zao a fa miditra kely aloha tsika ao anatina faingo kely vetivety amin'ny mahangaretina ny angaretina de nentina foana hoe tsy angaretina entina miady akory izy ty fa angaretina arakevitra amin'ny nitanjona mazava be a ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny tany tandalana raha izay ny faharoa io moa ny lazaina na ny mifankaty tsy mifamarafara de ady ny afarany isika malagasy zay efa netiko teo tokantrano ray karaha ny ao tokantrano tsy mifanaraka misy ny olona ao manao trano roa ady ary izy no ary mamy ny ato finy ary ka mahatonga lay fizarazarana sanatrin' zany mitondra makany amin'ny ny ao amin'le efatrano ray voalohany ray no avoaka de ho any amin'le trano hafa ny malagasy tsy manana afa-tsy Madagasikara ary ny malagasy de tokony ho sary-piaro amin'ny fiandrianany firenena netiko teo raha apatsahivana ny fiandriana-pirenena zay resahana ny resaka sainam-pirenena tsy hita tao anatin'ny mpolo taona zany hoe sainam-pirenena mivadika zany anaty lalana ofisialy ny hira-pirenena ny filoha-pirenena za tsy mahay hira-pirenena ary ny fahatelo de ny filoha-pirenena ny filoha-pirenena manana filoha-pirenena hafa zany de efa mariky ny tsy fiandriana-pirenena ankatrana feno de feno ireo ainao manjery rehetra izay miaraka aminay atao anatin'ny angaredona ireo vahiny maro samy hafa zay maro de maro izy teo fa tonga eto ihany koa i faniry izay avy eo amin'ny MPS iaraka amintsika eto anatin'izao angaredona izao miarabanao tonga soa eto amin'ny angaredona miaraba ny sira tolo-janary i Gaetan Retsilava ny vahiny rehetrarehetra teo na Guevara Van Betroka
na ny ray aman-dreny Laurent Ramarson sy ny rehetrarehetra isika manaraka ny angaredona amty androany ity efa nanomboka tamin'ny maraina teo naiza misy atsika satria misy manaraka atsika maro be mihitsy eto atoerana sy any ampitan-dranomasina rezy mirahalahy zany raha ny fanazava-kevitra sy ny foto-kevitra fototra hijoroantsika eto marina ny tenin'ny sy teo amina resaka lalàna fa isika zany rehefa tena mandinika azo zava-misy zao dia azontsika zaraina telo mihitsiny zany eo aloha zany le tsy fanaran-dalàna fa eo ihany koa le zotra mpifidianana misy amin'izao fotoana zao ary eo le contexte socio-économique politique zany za zany mbola tsy resaka fa mino fa mbola misy fotoana sia ny resantsika ny resaka contexte socio-économique politique sy ny resaka fifidianana ho tsaingoa kely iny fa ty tsy fanarahan-dalàna ty zany tena foto-kevitra fototra tsy azo atao tsy nitsinina mihitsiny zany satria itsika de fanjakana républicaine ny fanjakana républicaine de miorina amin'ny lalam-panorenana antsika lalam-panorenana zany no ifampitondrana afa manko no tamin'ny andro mifampanjaka ny hoe fanjakana teny satria mbola tsy nalala lalàna mbola tsy nalala zany soratra zany de nisy teny fotsiny napetraka mpanjaka hoe zao ny fampitondrantsika de kenny ambany lanitra zany de tateorina rehefa mba nandrosondroso kely zany de nisy le hoe fanjakana soratra de nametraka n'le lalàna 5 mpanjaka ranavalina de misy ihany koa ny karazan-dalàna kely vitsivitsy napetraka tamin'izay mety kody natao tamin'izany za tsy hididitra n'le resaka Châtellambert sy ny karazany zany fa rehefa tena nafantatra amin'izay tateorina no ny fizotry n'ilay fivoarana de misy an'le hoe nianatra de nandefa solitena tany Angleterre tsika de misy ny akanjazalahy akanjazavavy sy ny sisa dia nandefa solitena ihany koa ny avy any ivelany nampianatra ny tetatoerana de nanomboka nahazo fahalalantsika fa rehefa tonga moa fanjanahantany dia ao anatin'izay fahazoana fahaleovantena de fanjakana républicaine dikan'izany lalam-panorenana zany lalàna fototra ifampitondrany ny rehetrarehetra mivahoaka sy ny hoentina ny mpitondra zany ka ny zava-misy amin'izao fotoana zao tsotra be ny amina hoe raha ohatra tsika zany ka hanaja n'le verina fa lalam-panorenana dia tsy maintsy miainga avy any amin'le olona zay omen'le vahoaka n'le fahefana satria napetraka mandrakariva isakin'izay maneho hevitra Siratolo-Janahary sy Guevara de hoe vao manomboka ny soratra voalohany indrindra ao anatin'ny lalam-panorenana anatin'ny préambule Savaranando hoe ny vahoaka malagasy masy mandidy tsisy soratra koatran'izay eo zany fa vao manomboka amin'ny fihezanteny dikan'izay zany le vahoaka malagasy masy mandidy io zany isika rehetra lay omem-boninahitra ka tokony isika zany lay ampanajana ny lalàna voalohany indrindra fa tsy hoe isika nanampiretana ny lalàna de ny lalàna zany hitatsika amin'izao fotoana zao tsy voaja de io le mahasary-piaro atsika tokantrano roa Siratolo-Janahary eniko satria teny an-dalana na ena le fanazavanao fa le izy koa de zao ohatra ny hoe hiatrika kilalao tsika io hoe misy lalao ataotsika lalao nasionaly misy tournoi ngeza be hiatrika lalao tsy maintsy misy réunion technique misy ny fiche technique ary misy ny règlement intérieur hiatrihana an'le lalao ny club rehetra ve mahafeno fepetra napetraky ny lay mpikarakara ny club rehetra ve dia mahafeno fepetra reo mpilalao zay arosiny hiatrika an'le lalao ny mpitsara ny mpikarakara ary reo azo everina zany fa handray an'le vokatra rehefa avy eo amidingana ambonimbony kokoa mafe an'le endriky le fikarakarana ve de rehefa diniatsika le izy tena na ny mpikarakara na ny mpitsara na ihany ko ny club hiatrika an'le izy dia ahitana sotra zany fa tsy afahana miatrika an'le lalao dikan'izany rehefa tsy afaka hiatrika an'le lalao dia tsy maintsy hiverenana aloha ny hevitra fototra amin'ny alalan'lay hoe fitsipiky ny lalao raha-raha-raha-pirenena zany zao de lalam-panorenana de mpikarakara tsy inona zao raha le mpikarakara resanao resina am'le fanoarana ataonao le mpikarakara efa ao anatin'le club ihany fa namena fanaminy mpitsara fotsiny izy de mody manatao hoe re mpikarakara fa izy ao anatin'le club anankara ihany de izy nefa sady mandray anjara no mpikarakara raha ohatra zany izy ka raisitsika zany de zao misy club eto zany ny lokona akanjon'le club volomboasary fa ny lokona akanjon'le mpitsara maintimainty le lokona akanjon'le mpitsara zay sady manao ny fikarakarana ihany ko satria misy mpiarakara anjorony sisisa ny eken'ny fikarakarana ihany ko zany mety manao fotsifotsy na salam'izany fa volomboasary daholo reo zay avy amin'le club daholo reo zany
de dikan'izay zany de zao volomboasary ao anatin'ny fantakonana ny fotsiny takomana le izy zany dikan'izay zany niova-kanto izy fa nihevitra fototra maio zany ny hevitra fototra hikarakarany le lalao de zao ampandreseny mialoha an'lay club anankiray zany ao anatin'io club io nefa de zao misy mpilalao tsy afaka handray anjara mihitsiny satria tsy mahafiainy no fepetra n'lay lalao zay atrehana zany de zay lafinjavatra zay nentotsika iresahana am'le zava-misy am'izao fotoana zao tsy fanarahan-dalàny zany miaingany am' zavatra madinika ohatran'zany hitatsika am'ty am' raharam-pirenena mazava zany zava-misy am'izao fotoana zao mato mivondrona ny kandida zay manam-pikasany hiaona am' vahoaka am'ty androany ty dia te ametraka an'izay lalao madio zay lalao ifanarahany rehetra zay ka raha misy ny tsy mahafenony fepetra Siratolo-Janahary sy Guevara Gaëtan Ndretsilavo de tsy maintsy akisaka aloha zany zay tsy mahafeny fepetra zay indrindra ny fotoana moa manapetra fa sary de hiaraka eto foana atao anatin'ny angaredona fa dila sady ny fotoana tonga marana ifaniry ao anatin'ny mbola hoavy ny manetsa be mbola hoavy ny amin'ny herinandro mbola isy zay angaredona zay raha tsy misy ny fiovana ankasitrana ireo namana rahitra zay niditra niditra vatana tato anatin'ny angaredona ny avy any Port Berger ny avy any Tomasina ny Tasy Antsirabe eo ihany koa ny fahatongavan'ny Andriamatoa Ralay Zamary Guevara Iramarson Laurent zay tonga teo ihany koa ary indrindra ianao faniry izay tonga nanotrina nyty angaredona ity angaredona moa zay mbola irahantsika ihany koa amin'ny anao manjery hafa makasitraka ny anao manjery izay niaraka taminay farimona ho an'ny fanatotsana n'izao fandaharana izao ity ampamaranana moa de tsara ny manamarika fa miandry ny fivoaran'ny feonandro kandida raiky amby folo amin'ny piaradia aminy zany sika am'izao izay eny amamasina eny am'izao fotoana zao hitatsika ny fivoarany zay hoe manao ana sy manao minitra maromaro eo akasitrana fendeverenareo tompoky lasy tompoky vavy niaraka taminay tao anatin'ny angaredona mirariny soa mirariny tsara samy hotahin'Andriamanitra ho an'ny toy ny tontolo andro sy ny faraparan'izao herinandro zao Thank you.